Bwana. Oh, haleluya. Eny ry ava-malala ao amin'ny tompo atao zava-dehibe amintsika tsirairay avy ny fotoana tahaka an'izao satria fotoana izay tsy anan'Andriamanitra antsika tsirairay avy amin'ny alalan'ny alehibe ny fitiavana ary dia izany indrindra ny antony itenenana amintsika hoe aza ny fitafianareo ny triaritriarina fa ny fonareo fotsika tsirairay avy satria izany ny tenenany eto androany anaka atolory ahy ny fonao eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany dia andehantsika anome voninahitra azy raha mbola mitsena antsika foana izy miteny amintsika hoe zay manatona tsy mba hisy ololaviko mihitsy dia omentsika voninahitra izy amin'izany rehetrarehetra izany voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Halleluia. Masina 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 Jehova tompony maro enike ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia mbola fitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana fomba ampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo fanomezantsika ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia ndeha ataontsika ny fanomezam-boninahitra azy amin'ny alalan'ny hira fiderana dia ny faraika amin'ny 70 ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo mba hiderantsika azy ifalitsika ny amin'ity farany herinandro anio ity. Jesu panjaka malaza lutuku panjakana alerisi tsararivitra kaisi luaruna metrikankalazana lunierini elakanisiranisako Isua mandasani Fitumpu panjaka maeriyo Miyandu Afirmanai kituku isai Fatumpu nieri eskiana Simi tuana Sitachini sangani erina Ifiderana sayetina Rasume Iaza tulusan laweti Rasulisa Tumpu panjaka citu Kadefa beitafu Eranye ampuerat saya Erangai mandrakisa Yeni kaluku fokuzi Sani liu ire Haleluya uang India Tumpu panjaka maeriyo Liyainu
miaino avy manaiky tompo Isaak fa tompony hery etsiana tsy misy mihitsy ny toana tsy tratry ny saina ny herina ifiderana zay etina rasore iaza tolotrana ety rasorisa dia mbola fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra dia vakitsika ny salamo fahazato. Salamo fahazato dia vakitsika izany amin'ny andininy rehetrarehetra dia izay tsika voahivavaka. Salamo fahazato rehefa hitsitsika izany dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Mioby ho an'i Jehova ary tany rehetra, manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana, makanesy ao anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny, midira mivavahadiny amin'ny fisaorana ary eo akianjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalaza ny anarany fa tsara Jehova mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimbany ny fahamarinany. Vavakitsika lehibe ny voninahitra tokoa ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Tena lehibe satria ianao tokoa tsy misy ny tahaka anao, tsy misy ny mitovy aminao, tsy misy ny hafa ankoatranao. Izany ny Andriamanitra tomponay, izany ny Andriamanitra ivavahanay, izany ny Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Deranao izay, mankalazanao izay, manome voninahitra anao izay satria antony fiainana rehetrarehetra tokoa ianao. Fa raha tsy eo ianao zava-poana sy misambodrivotra ihany izay rehetrarehetra. Ko ankehitriny faly izay niona aminao indray eto amin'io, hiara-paly aminao, handray fampaherezana avy aminao, indrindraindrindra ny amin'ny fahasoavanao izay lazainao ampy mizara ho an'ny olona tsirairay avy. Ary ny fifalianay manokana dia nitondranay tokoa ny eta mavesatra indray eto androany izay ho alainao sy ho raisinao hanamaivananao anay sy hanafanao anay ao anatin'ny zavatra maro samihafa izay mangeja anay sy mamatotra anay. Ko ankehitriny mariky ny fifalianay amin'izany rehetrarehetra izany dia ndreto ary izay Jesosy, ndreto izay tsy hitsahatra foana, hideranao, hankalazanao ary hanome voninahitra foana satria izany ny zavatra tadiavina aminay, izany ny zavatra takianao aminay. Ka dia ndreto izay na dia ao anatin'ny feo mivalambalana ihany sy garagara ihany, raisy tompo fa vokatry ny fonay izany manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, ieniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka. Eny ry hava-malalo amin'ny tompo dia tonga saditsika ny amin'izay anambarana sady ny tenin'Andriamanitra dia le teny izay lazainy aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetrarehetra. Koa entintsika hitsenana izany tenin'Andriamanitra izany dia ndeha ataontsika ny firana 700 ny andininy faharoa. Firana fa 700 dia ny andininy faharoa ihany hoentintsika hitenana izany tenin'Andriamanitra izany.
ka hivavakantsika tonga tokoa ny fotoana Jesosy izay anambaranao indray ny amin'ny teninao dia le teny velona sy mahiry, le teny maharitra mandrakizay, le tenenanao foana ny tany sy ny lanitra no mety levina fa ny teniko tsy mba levina fa maharitra mandrakizay. Ka dia ankehitriny mangataka ny fanahy masinao zay Tompo, amangy anay rehetrarehetra hatrany atokantrano, any amin'ny toerana maro samihafa sy andrenesana an'izao teninao izao. Ianao ny asa Jesosy, ka ankehitriny ny asan'ny maizina sy ny asan'ny fanahy ratsy maro samihafa Jesosy zay efa hanananao fahefana dia efa didina sady tsy anakery tsy anapahefana aminay tsirairay avy any atokantrano any, any amin'ny fitan-dranomasina rehetrarehetra any, any amin'ny faritra maro samihafa any dia efa didina ny asan'ny devoly sy ny asan'ny maizina rehetrarehetra tsy anakery tsy anapahefana, amily vilo ny sainay, amily vilo ny momba ny finoanay rehetrarehetra folevina sy mandrakizay zany ho any amin'ny fariny rehetra mandrakizay dory. Sotra Jesosy dia anao midera sy ny ajany amin'izany rehetrarehetra zany, ka dia mitenena Tompo fa voninkaino izahay mpanomponao. Sotra Tompo, amen. Voalohanteny dia faly miaravantsika rehetrarehetra manatitrantotra ny fiarabana rehetrarehetra ho antsika rehetrarehetra any amin'ny toerana maro samihafa any, na izanaiza misy atsika, na eto amin'izao toerana izao, na any amin'ny faritra rehetrarehetra manerana amin'ity nosy ity, na any ampitan-dranomasina rehetrarehetra any, dia faly miaravantsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao indray. Tafahoana amin'Andriamanitra indray tsika, na dia tao anatin'izay lalana maro samihafa izay atao mampitebiteby, mampitaintaina, ary indrindrindra mahakivikivy ihany satria ao anatiny atao hoe izany fiompoana zany. Kanefa androany Andriamanitra dia manana fotoana ho antsika ahafahantsika manatrika azy indray ary manome voninahitra azy sy mihaino ny feony amin'izany rehetrarehetra zany. Ka dia ny tenin'Andriamanitra izay arahantsika amin'ity an'ity dia hitantsika ao amin'ny Mpanjaka faharoa, Mpanjaka faharoa toko 7 sy efa fantatritsika tsara izany. Ka manomboka amin'ny andininy 9 dia hatrany amin'ny andininy 420. Alovaka itsika tsara mba hahafantarantsika tsara ny fandehan'ny tantara, mba ho azontsika izay azo ampitaina sy ho raisitsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Mpanjaka faharoa toko 7 manomboka amin'ny andininy 9 ka hatrany amin'ny andininy 420. Rehefa hita zany dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jorama mpanjaka nivoaka avy tany Samaria tamin'izany andro izany ka nandamina ny Israely rehetra, ary nandeha izy dia naniraka tany amin'ny Josafata mpanjakany Joda, ka nanao hoe ny mpanjakany Moaba efa niodina tamiko, ko mba hiaraka amiko va ianao hiady aminy? Ary hoy izy, eny andeha aho, fa tahaka ny tenanao ihany aho, ka ny oloko dia olonao ary ny soavaliko dia soavalinao. Ary hoy izy, aiza ary ny lalana alehantsika? Ary izy namaly hoe ilay mamaky ny hevitra Edoma. Dia nandeha ny mpanjakan'ny Israely sy ny mpanjakan'ny Joda ary ny mpanjakan'ny Edoma, ary nandeha nanodidina lalakafitona izy, ary tsy nisy rano ho an'ny miaramila sy ny biby fiompy izay netiny. Dia hoy ny mpanjakan'ny Israely, indrisy Jehova efa niantso ireto mpanjaka ireto 3 ireto mba hatolony eo an-tanan'ny Moaba. Ary hoy Josafata, tsy misy mpaminany Jehova va eto hanontaniantsika amin'ny Jehova? Ary nisy anankiray tamin'ny mpanompon'ny mpanjakan'ny Israely namalika nanao hoe, ato ihany Elisa zanaky Safata, ilay mpanondradrano ny tanànan'ny Eli. Ary hoy Josafata, ao amin'izy io tokoa ny tenin'ny Jehova. Dia nidina nakany amin'ny Elisa ny mpanjakan'ny Israely sy Josafata ary mpanjakan'ny Edoma. Ary hoy Elisa tamin'ny mpanjakan'ny Israely, mo mifaninona akory zaho sy ianao? Mandehana any amin'ny mpaminany rainao sy ny mpaminany reninao ianao. Fa hoy ny mpanjakan'ny Israely taminy, tsia, fa Jehova efa niantso ireto mpanjaka 3 ireto mba hatolony eo an-tanan'ny Moaba. Dia hoy Elisa, raha velona koa Jehova tompony maro izay hitsanganako eo anatrehany, raha tsy noho ny fanajako an'i Josafata mpanjakan'ny Joda, dia tsy hanatrika anao na hijery anao aho kory aho, nefa hitondray mpitendry lokanga aho. Ary rehefa nitendry ilay mpitendry lokanga dia
nanindry any Elisa ny tanan'i Jehova, ary hoy Elisa, izao no lazain'i Jehova, atao feno lavaka ity loasandrika ity, fa hoy Jehova, tsy ahita rivotra na ranonorana akory ianareo, nefa ho feno rano io loasandrika io, mba ho sotroinareo dia ianareo sy ny ombinareo ary ny biby fiompinareo. Ary ho zavatra kely ihany eo imason'i Jehova izany, fa hanolotra ny Moabita eo an-tananareo koa izy, ary andrava ny tanàna manda rehetra sy ny tanàna soa rehetra ianareo, sady ikapa ny azo tsara rehetra sy hanampina ny loharano rehetra, ary hanimpivato amin'ny tany soa rehetra ho fanombana azy. Ary noho ny maraina tokony tamin'ny fotoana fanaterana ny fanatitra dia indro nisy rano tokoa tonga avy tamin'ny lalana makany Edoma, ka feno rano ny tany, ary efa reny Moabita rehetra fa avy miakatra hiady aminy ireo mpanjaka ireo, dia nivory izy hatramin'izay rehetra natapy-adina no miakatra, ka dia niandry teo amin'ny sisin-taniny. Ary noho ny fo maraina koa ny Moabita, sady efa niposaka ny masoandro ka nitaratra tamin'ny rano, dia hita ny rano tandrifiny fa mena tahaka ny rà, dia hoy izy, rà io, efa nifandringana tokoa ireo mpanjaka ireo, ary efa nifamely izy rehetra, koa mamaboa amin'izao ry Moab. Kanjo noho ny efa tonga teo atobin'ny Israely izy, dia nitsangana ny Israely ka namely ny Moabita, dia nandositra teo anoloana izy, fa ny Israely niditra hatrany amin'ny tany Moabita ka mbola namely azy ihany. Amen. Ray masino mana masinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Izany tantara izany dia milaza tsara ny amin'izany eto hoe fahalebiazan'Andriamanitra eo anatrehan'ny fiainan'ny olona rehetrarehetra. Jereo tsara fa mpanjaka anankitelo ny rahina andehanina anafika ny Moaba. Tao anatin'izay nefany dia io mpanjaka ny Israely anankiray io dia efa nisy olana tany amin'ny Elisa, fa tena maditra be ny tao amin'ny zanak'Israely, ary ny mpanjaka tao dia nanao ino? Nanao zay ratsy indrindra, ary tsy mba mandeha amin'ny lalan'i Jehova Andriamanitra mihitsy. Ary voamba reto zany, satria fampitarika izy telo mirahalahy, tao ny mpanjakan'ny Jota, mpanjakan'ny Israely, mpanjakan'ny izy amin'ny mpanjaka anankiray teo, nisy anarana mpanjaka anankiray izay araka hidina amin'iny ry zareo amin'ny Edoma. Ary dia rehefa andeha ireo dia niteny ny anankiray, iza io? Ny Josafata, le ao amin'ny mpanjakan'ny Jota. Mbola nahatsiaro izy, izany eto hoe fahalebiazan'Andriamanitra izany. Izany fahalebiazan'Andriamanitra izany dia tena tsy nanadino izy, fa misy andehantsika an-tany any Jehova ozy izy, andehantsika, fa misy olona anankiray ozy ao aminareo, tsy izay izany fa Elisa. Izay izy andao antanitsika hoe raha andehantsika, fa niteneniny tsara eo amin'ny 12 ary hoy Josafata, ao amin'izy io tokoa ny tenin'i Jehova. Dia mpaminan'Andriamanitra io, jerevo tsara. Izay le lesona ngezabe aloha, izay tsy maintsy ho raisitsika, satria nahoana? Ampianarina foantsika eto ny amin'izany hoe fitadidiana ny amin'ny lesona hoe ahoana moa rehefa hanao zavatra isika. Tsy maintsy manontany an'Andriamanitra, manontany an' Jesosy. Ary izay foana ny fampianarana izay efa nampitainy ray aman-drenintsika teto, fampianarana nampitainy Jesosy zany. Ary dia eto mazava ho azy fa jereva lesona trany efa hatramin'ny testameta taloha tany, dia mbola manino zay zavatra ngezabe, fa tsisy mpanjaka nandeha ila, fa tsy maintsy nanontany an'Andriamanitra foana. Izay le tenenana any amin'ny Isaia 5:7-20 hoe antanio ny amin'ny zavatra ho avy, fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia oka didiko ihany. Tao anatin'izany rehetrarehetra zany dia jereo tsara fa misy zavatra ngezabe izay fampianarana antsika mihitsy ampitaina any amin'ny Joba 7:7-14 ny fomba fitenenan'Andriamanitra. Ary izay ny antony tokony todiantsika foana amin'Andriamanitra, todiantsika foana amin'ny Jesosy,
indrindra fa n'izao akatoky ny fanalana fanadinana zao antanio ny fanahy masin'Andriamanitra amantarantsika inona ny zavatra ivoaka rapitso ho an'ny mpanala BPC, ho an'ny mpanala baka, inona ny zavatra ivoaka fa za mandeha fotsiny amin'izao hoe mahay ahako. Misy fomba itenenan'Andriamanitra araka io Joba 7:7-8. Ahoana ozy izy? Ao amin'ny nofy ary ny sindrimandrin'Andriamanitra ary azadina fa izao pirofo anankiray dia ny mpaminan'Andriamanitra. Jereo fa tsy maintsy manontany foana, tsy maintsy anontaniana satria zanako sy ny asan'ny tanako izy oka didika ihany. Ary eto motsika dia isaky ny alahady dia matsiaro mihitsy mahazo lesona foana ampitain'izao ray aman-drenitsika zao ny amin'ny zavatra tokony ho fantarina, ny amin'izany tsy tokony atao ambanin'ny zavatra mihitsy ny fanontaniana an'Andriamanitra, ny fanontaniana an' Jesosy. Fa raha tsy manontany tsika dia andeha amin'ny lalan-diso ka tsy ho hitatsika ny lalana marina izay izorantsika. Fa ahoana? Ny tenin'Andriamanitra dia milaza ny marina rehetrarehetra na ny miafina rehetra, tsisy takon'izay tsy ho hita hozy izy ary tsisy miafin'izay tsy ho fantatra ary tsy aseho. Jereo tsara ny tenin'Andriamanitra. Jaona toko 1:1 dia milaza tsara amin'izany hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Ka raha ohatra tsika manontany izany tenin'Andriamanitra izany dia maninona? Izy no anambarany fiadanantsika, fiainantsika rehetrarehetra. Ny teny anankiray izay mbola itenenan'Andriamanitra dia ity manko lazain'ny olona fa tsy ato-piso. Katekomenina dia ampianarina an'izany mihitsy. Katekomenina dia lanin'ny tsenjery mihitsy zay rehefa hoe andehanao zavatra dia maka teny atao amin'ny soratra masina le hoe mangataka amin'le baiboly dia sokafana amin'ny baiboly dia mivavaka mangataka amin'ny tompo alohan'ny hanokatra an'le baiboly dia manondro hoe zao miteny angatahana amin'ny tompo hoe inona tianao lazaina amin'izao lalako zao. Hain'ny katekomena zay zay le zavatra efatra ary zay no ambara teto amin'ity teny eto na tonga ny Josafata ao amin'izy io tokoa ny tenin'i Jehovah mahakasika ny Elisa io. Ary zany zavatra ngezabe zany. Fijoroana vavolombelona sady ao anatin'izay aloha dia tahaka tamin'izao. Isaoran'Andriamanitra lehibe aloha fa nandeha ny radio ary dia tena fifaliana zany satria izay nefa nitenenina teto matetika mihitsy hoe tokony entina mambavaka mafy mihitsy mahakasika ny radio fa tena io ny potehany devoly voalohany indrindra satria fantany fa ninona tafapaka any amin'ny olona zao tenin'Andriamanitra izao ary io le teny velona sy mahery io nefa atahorana io ka raha va io ny tenenina dia miororo ny devoly dia nandeha rehefa nivory moa ny birao fohy be dia nanapaka tokoa fa so adinontsika fa dia hoe hividy émetteur ampandehanana ny radio ary dia tapaka izay ary dia tao anatin'ny fivoriana rehefa nandeha ny fivoriana dia teoneo ihany dia efa niteny zao ray aman-dreny zao ataovy zay andehanan'io androany lasa zay nandeha nakeny amin'ny vomontsiny ary efa nanaiky ny olona fa mpanompon'Andriamanitra kosa le hoe hivarotra an'le zavatra ary dia tena mpanompon'Andriamanitra zany fa dia tena hoe le tena tsara mihitsy zany zay nefa niteneny tonga teny zay ny alina efa amin'ny alina any amin'ny amin'ny valo alina efa andeha ametaka an'izy teo indray le tompony no laza tsy alefa indray ty zavatra ty teo zay zany tena inona no atao Jesosy, inona no atao Jesosy, inona no atao Jesosy. Dia izao ihany nitodika ny saiko tany amin'le teny ray aman-dreny mandeha io androany dia lasa nyresaka tamin'le ray aman-dreny mpanompon'Andriamanitra androany raha mba mety dia ataovy zay andehanan'io fa na dia alainao raha ho ale anareo tsy mbola alefa satria mbola hodinihana misy zavatra mbola hodinihana hoy izy loha no metoky satria maro be ny zavatra mbola sahaniny amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara tapitapoka eo inona izy fa niteny tapoka teo tia andao apetaka ty
tiano apetakitsika tonga dia lesaka hoentiny any amin'ny fitoriana iny tonga dia napetaka tena hoy za tena resy lahatra mihitsy amin'le hoe rehefa ny teny ampitondrain'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra tsy miverina foana raha tsy mandeha ny amin'izay anambinana azy araka amin'ny teny misoratra amany ary dia napetaka dia rentsika zao ny radio mandeha soma tsara voninahitra n'Andriamanitra ny amin'izany rehetrarehetra zany kehaka mahapetsika ao amin'izany satria hita n'Andriamanitra reny sofin'Andriamanitra mitarainantsika rehetrarehetra mivavaka io fa mba mahoana ihany ty radio ty manahoana ihany ty radio ty fa ahoana ny fandehany ary dia izay nambara teo fa io mbola ilamina io fa mbola isy fampidiniana mahakasika an'izay fa araka ny tapaka dia efa vidiana tena hividitsika fa tsy hoe tsy hividy zany ny asan'i Jesosy zany ny asan'ny tenin'Andriamanitra rehefa pitaina amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra tsy miverina iny fa dia niverina teto izay ny epitso ny laza tamin'ny ray aman-dreny mandeha ny radio ray aman-dreny zany ny asan'Andriamanitra zany ny antony ampianarina antsika foana rehefa tenin'Andriamanitra io ny ampitondray ny mpanompon'Andriamanitra raiso fa tsy mampiditra anao anatiny atao hoe bingo fa mitondra anao amin'ny fanafana mitondra anao amin'ny famonjena ary jerevo tantara reto ny mpanjaka ireto jerevo fa ny fiafarany rehefa hiady tamin'ny Moabita izy dia inona ny zavatra nitranga dia nge jerentsika ny zavatra nitranga dia inona nisy lahy ny baiko nataony Elisa tamin'izay hoe nde asio lavaka daholy ny manodidina ao amin'le lohasanydrika ao ndana ahoana moa zany lavaka zany ve angadiny nefa ny miaramila zay hiady dia tokony fanandratra amin'ny miaramila edina kanefa dia mampagaga fa asio lavaka indray mandany fotoana zany manahirana zany karazana lavadavaka kely be dehibe zany nefa dia izao no nampagaga reo olona rehefa natao zany lavadavaka zany inona ny zavatra nitranga eo amin'ny andininy 7:10 hoy ny tenin'i Jesosy hoe tenin'i Jehovah Andriamanitra tsy hita rivotra na ranonorana akory ianareo nefa ho feno rano io lohasanydrika io mba ho sotroinareo dia ianareo sy ny ombonareo ary ny biby fiomponareo tanteraka tokoa zany tena tanteraka tokoa zany ary dia tena feno rano ireo lavadavaka rehetrarehetra ireo ary dia izao ny zavatra nampagaga rehefa tonga amin'izay raikitra ny tena hoe ndeha hiady dia inona ny zavatra nitranga tsy apozina mihitsy zany jerefa tsara ery ambany ery 9:20 izy izy rehefa reny Moabita rehetra fa avy miakatra hiady amin'ireo mpanjaka ireo dia nivory izy hatramin'izay rehetra na tampiadina no miakatra ka dia niandry teo amin'ny sisitany ary no ny fomaraina koa ny Moabita sady efa niposaka ny masoandro ka nitarataratra tamin'ny rano dia hita ny rano tandrifiny fa mena tahaka ny rano jerevo tsara zany zany ny asan'Andriamanitra rehefa nanatanteraka ny tenin'Andriamanitra izy telo lahy dia naninona tsisy zavatra nitomika mihitsy fa tonga dia naninona zava-baovao zavatra mahagaga araka le teny soratra amany indro zao amin'ny Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-mahagaga zay tsy nanjary le fahavalo no nahita n'le rano rehetrarehetra teo fa naninona vadika ra izay le taratry ny ra le famonjena le avy amin'ny rany Jesosy ary inona ny zavatra nitranga voafitaka ny Moabita rehetrarehetra dia naninona ndao amin'izay ozy izy fa ifa mifamely ireo araka nambarany teo ifa mifamely ireo mifandritaka mifamony tapatapaka vao nandroso kely teo amin'izay nitsangana ny zanak'Israely tonga dia naninona potika ireo Moabita rehetrarehetra tamin'izany zany ny herin'ny rany Jesosy koa zany zany mbola herin'ny rany Jesosy zany taratry ny rany Jesosy daholo zany le zanak'Andriamanitra zay hitondra famonjena ho an'izay mino azy ary dia izany no ambara amintsika eto androany fa ny rany Jesosy dia mitondra zava-mahagaga amin'ny fiainantsika rehetrarehetra zany ny lalany hitondran'i Jesosy nanomezany an'izay rany Jesosy teo ambony azy fijaliana izay ary dia eto mazava ho azy fa tena tonga dia resiny fahavalo no ninona ny herin'ny rany Jesosy mahery ny rany Jesosy tena mahery ary zany nampahirezina antsika mianakavy foana araka ny teny izay ampitain'ny ray aman-dreny ampitain'ny mpanompon'Andriamanitra foana hoe manaova latsakalo lafafa azy io ataovy sahala amin'izao
ampiasao amin'izay azo ampiasana azy ny raha an Jesosy fa io tsy maintsy manadio, tsy maintsy manadio ary tsy maintsy manafaka. Fijoroana vavolombelona faharoa mahakasika an'izay raha an Jesosy zay, mahakasika amin'ny tenako manokana. Rehefa nisy fotoana tsy ampiroko-tokom-bolana zay dia inona ny zavatra nitranga tamiko, nisy aretina tena mafy nahazo aho. Za hitanareo mandeha eo io marary io fa tsy miteny ahako, fa zao mampagaga any ivelany izy io mafy be, tena mafy be, fa miditra eto maivana. Tonga saina ihany aho, Jesosy fa inona ary ty, fa ahoana ihany ary, dia mivavaka, dia mibebaka, dia mifona, dia mahina, dia gaga ihany aho hoe fa inona ary ty. Satria nisy hémorroïde be zay tato amiko, tena tsy afaka mivoaka nandritra ny herinandro fonako amin'i Jesosy, tsy afaka mivoaka. Fa rehefa mivoaka indray mandeha zay na tonga ohatrany hoe sanatria mivava ohatrany reny hoe vainafo amin'ny charbon reny, le mirehitra be ataoko hoe x4, tsy zakako mihitsy. Niaritra dia teto aho tamin'izay fotoana izay nivavaka teto, eo ambony eo ihany tontolony ihany, tena nifona mafy tamin'i Jesosy mihitsy aho. Inona ihany ary ty Jesosy, fa dia tsy fantatro tsony, fa dia fisedrana be zao a Jesosy, sa inona tena mba vonjeo a Jesosy, fa raha ohatra alainao amin'izao tsy mampanina. Tsy samy mihinan-kanina intsony fa rano fotsiny sisa ny sotrosotroko, satria marary raha vao mivoaka. Dia nandeha tiany amin'ny dokotera, dia nahazo ordonnance. Rehefa nandeha dia izao no nampagaga. Rehefa namaky an'ilay ordonnance ny zavatra hitako tao ny chiffre dia veliko fa hoe 703 arivo le volo. Ay, rehefa tena tonga eo am-bavahady eo amin'ny pharmacie dia nampagagako, fa ny pharmacie grille de protection tsy afaka miditra eo dia vao navoakako ilay ordonnance dia izy ilay olona tsy mahazo an'ilay fanafody ty ozy izy. Teo aho, Jesosy tsy tianao hoentina amin'ny fanafody nao zany, ty ampity fanafody ty zany ty lasa nody, lasa nody. Dia rehefa tonga tato andray mandeha dia nivavaka teo vavaka, dia nisy ohatra mibitsika tamiko hoe boboin-drahako, lasa miboboka ny rahan'i Jesosy, nanamasina dia miboboka ny ray andro miboboka, ny heriva tompoko tena ohatrany tsisy nininona, tena ijoroako vavolombelona, tena ohatrany tsisy nininona mihitsy. Zany ny asan'ny rahan'i Jesosy zany, tena zaho efa very hevitra ho zay andeha hijaijaiko ato amin'ny dada aho inona no ataoko, fa tena tsy hitako tsony fa ny heriva iny tonga dia zay na le mivonto tonga dia niena. Zany ny asan'ny rahan'i Jesosy, ary zany ny ampaherezina antsika, fa zato hoe tantara sy angano io, fa zavatra tena mandeha io ary iainantsika io, fa nininona dia tsy tokony diovina daholo zany rehetrarehetra zany. Fa hoana izy ny teniny any amin'ny Hébreu any misy milaza zay, fa ny zavatra rehetra izy dia tokony ho diovina amin'ny raha. Nininona zany zavatra ratsy eo amin'ny fiainantsika eto amin'i Jesosy, fa voadio io na manahoana na manahoana, fa mianana finoana fotsiny. Fa jereo vange ny olona manko tsy azo rambara loatra hoe fa ahoana moa tena hoe mahatonga an'ity, vao nalefa angely ny latsakaly le impirina merina latsakaly tsika, impiritsika na mafy ny rahan'i Jesosy tetsy teroa na ny tokantranony olona ny jereo fa je nandeha rehetrarehetra tsy ze mpiandry nandeha tsisy voany zany hoe corona zany, satria nahoana le rahan'i Jesosy ny ezahana any iny afafy, ary ny olona zay ny lalovan'ny mpiandry na nino tsisy tratan'izany corona zany. Fijoroana vavolombelona fahatelo ao anatin'izany jereo tsara ngefa io ray aman-dreny be atsika io dada tsy misotro zany CVO zany, tsy misotro izy, fa zao io izy io nefa olona misy voan'ny corona miakatra ho aminy, tena voan'ny corona, fa rehefa iesany ray mandeha indrindrina fa mivavaka zay ataony lasa daholo zany corona, tsisy mandaitra. Zay nge ataoko hoe raha mba maheny any misofotsika dia mba mino oka tsy ho piaino manadino fa ho piaino pakato any amin'ny fiainantsika rehetrarehetra any, ampiasao io zany ange mahatonga antsika FPVM ohatrany hoe indraindray halany devolo mafy dia mafy mihitsy, satria nahoana ato daholo ny fitaovam-piadiana rehetrarehetra fa miatrika ny ady rehetrarehetra na ny asan'ny devolo na ninona rehetrarehetra, ary zany mampioroa fa atsoatsy ange ho tonga zany
satria nahoana tsika tsy mba mampiasa basy, tsy mampiasa tafondro, tsy mampiasa inona, fa inona ny ampiasaitsika? Tenin'Andriamanitra, indrindra fa ny rahan'i Jesosy dia efa ravany ery. Ka raha ohatra ka ny firenena anankiray ka tadiady amintsika, rehefa tandrifitsika ary fafazantsika ny rahan'i Jesosy, mety ho levona, tena levona fa tsy hoe mety, satria nahoana? Mahery le fitaovam-piadiana men'Andriamanitra antsika, na dia atao tsy mipoaka ary, na dia tsy midoboka ary, fa ny asany dia maninona? Misy heringeza be izay mahagaga, araka ny tenin'ny soratra masina hoe zaho Jehovahandriamanitra ny nofo rehetra, mo misy zava mahagaga izay tsy haiko fa ny heriko tanterahana amin'ny falay, fa na dia malemy takanio atsika impiry fa valo firy zay efa nanimba ny fiainan'ny olona rehetrarehetra any amin'ny dinidinika rehetrarehetra ataon'ny mpiandry sy ny hiraka. Naninona? Rehefa nampiasainy zany atao à distance, nampiasainy zany hoe rany Jesosy zany inona ny zavatra mandresy foana, ary zany tombony atsika eto amin'ity fiangonana izay misy atsika ity, ary zany no toriana, zany no atao hoe filazantsara. Ka raha ohatra te hiaina amin'izany atao hoe filazantsara izany maneke zay teny ampitondrain'Andriamanitra amin'ny mpanompony mba hananantsika fiainana, satria ny fiainana tsy hoe ny fiainana mandrakazay akory tsy any an-danitra, any efa fifaliana no any, fa io azo santarina etỳ an-tany, satria jereo tsara Jesosy rehefa nivavaka ho an'le mpianany dia inona ny nambarany tamin'izy nivavaka? Raha io efa nampahafantariko azy ianao, ary zako hoe efa fantany, efa nomeko azy ny fiainana mandrakizay. Vao mahafantatra n'Andriamanitra zany ianao, vao mahafantatra ny Jesosy fotsiny dia efa nidikan'izay, dia efa maninona? Santatra ny atao hoe fiainana, satria izy le miteny hoe zao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsisy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalo. Zay nampahirezina antsika androany, ka dia ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery any. Manoloana n'izany rehetrarehetra izany dia betsaka ny zavatra izay tsy tanteraka tsika, satria miroro saintsika, tena miroro saina be tsika hoe ahoana moa ny amin'izany rehetrarehetra izany, fa ahoana tokoa moa no rahan'i Jesosy, ahoana tokoa moa tenin'i Jesosy. Fa dia za misy ara dia tena samy laza mihitsy hoe efa ngamba dia efa zay no anjarako eto amin'ity tany ity, aza manao an'izany, aza mba miteniteny an'izany, fa io Andriamanitra ivavahantsika, Andriamanitra be famindrapo. Ko manoloana n'izany rehetrarehetra izany dia andehantsika hanantona azy, hitondra ny tenantsika tsirairay avy amin'ny alalan'ny hira fanampiny ao amin'ny firana fiderana 9:7, firanan'ny fiderana 9:7, dia raha tsika manao zany mba hitondrana ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra, ka hifona aminy tokoa tsika, fa ohatrany indraindray dia tena mamoy fo, indraindray dia ohatran'ny manao hoe tsy misy Andriamanitra, tena aza manao an'izany, fa ny Andriamanitra ivavahantsika mamorona lalana be dehibe foana ahafahantsika miala amin'izany rehetrarehetra izany. Taontsika izany hira izany tompoko. Fantatrao fa efa nani ny olona tety ankehitriny mamela iheliko izay vitako, o mamela iheliko izay vitako, santantsika hitondra ny tenantsika tsirairay avy eo anatrehana. Zany tokoa Jesosy, zany tokoa, fa dia tena
tsy miafina aminao daholo momba nay rehetrarehetra, tsisy tako an'izay tsy ho hita, tsisy miafo an'izay tsy ho fantatra ary tsy aseho. Ankehitriny dia nandre ny teninao tokoa zay fa milaza foana fa ianao dia tena manan-kolazaina aminay foana, manan-kambara aminay foana fa izay no tsy mba miaino tompo, tsy mba miaino fa mafy sofina, mafy loha, tena zaza mpiodina tokoa araka ny hiranay Jesosy. Ankehitriny tompo ndreto zay matsiaro tokoa Jesosy, efa impiry moa no efa niteny na dia tamin'ny fahiny areo, impiry no efa niteny taminareo Jesosy, fa te ambomba anareo tahaka an'ireny akoha kanefa dia tsy mety foana ianareo amin'izany rehetra izany. Ary dia eto indrindra Jesosy mamerina aminao mandrakariva zay, tena mifone, tena mivalo aminao zay, tena diso tanteraka ry Jesosy zanaky Davido, mamindra fo aminay fa na dia niteninao fotsiny any ara Jesosy dia tsy mba niraisinao fa dia vakina foana, vakina fotsiny ary dia izany rehetrarehetra izany mamatotra anay daholo ary matery renay amin'ity anio ty fa tena mba hifona aminao zay fa mba tena andray ny teninao tokoa zay manomboka eto. Ary na dia izany baikonao ny amin'ny hoe mahery ny rahanao zany koa Jesosy indray izay totra misalasala satria tsy hitanay mivadika menamena ny rahanao Jesosy le rano, fa dia ohatrany mbola izy ve ty sa tsy izy intsony, kanefa ny vokany dia tsy ilana famantarana intsony fa tena faly daholo ny olona zay nampiasa an'izany Jesosy ary nandray an'izany ary dia nanaiky ianao tokoa ka dia ankehitriny mamelà ny elokay tsirairay avy, tena mamelà ny elokay Jesosy fa misy fotoana zay manaiky ary misy fotoana zay mandady, tena mandady koa ao anatin'ny ady rehetrarehetra dia mila hitsakaroka tsy roa kanefa dia misaotra anao fa nanome toky anay anao androany ny amin'ny asa ny teninao aty anatinay ary indrindrindrindra ny herin'ny rahanao zay tondra famindram-po sy famelan-keloka ao anay tsirairay avy ka dia misaotra makasitraka Jesosy ny amin'izany rehetrarehetra ka eo anaty an'izany Jesosy matsiaro sambatra raha mbola namela ny elokay tokoa ianao ka ankehitriny ndreto ary zay Jesosy mba hika tahaka ny Davida mpanao salama fa voavonjy sy voavela ny elokay tahaka an'izany manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona amin'ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra ray sy Tompo anao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay toko natopontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny, nijalona nanapaka Ponto Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray sy Tompo, avy any evy ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina manera n'izao tontolo izao, fiombona ny olona masina, famelan-keloka, fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Dia hofehina izany rehetrarehetra izany dia ndre ataontsika ny firana fa 70 amin'ny firana bokokirany fiderana, firana fa 70 hoentsika makasitraka ny asan'Andriamanitra sy ny famonjena izay nataony amintsika. Ny miankina aminao ilo apetraka aminao ny fiainan-janakao. Ny fiainan-janakao, tsy mba manana safidy Tompo, fa maniny indrindrana maro ny ady atrehina, zay tsy maintsy ho sedraina, mbola nofoka
ka malemy tompo ka tafio mierinao fa raha izao fiainana izao tsangano tananao lotsy miankina aminao eo zava-pona ihany tompo feno sento sitomany ololevina avokoa zao rehetra hity zao fanizava tsy olory tompo niny dia ho tanteraka tokoa izany rehetrarehetra izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Petraka isika tompoka. dia ho amintsika renany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Tonga eo amin'ny fotoana amakina nreto anarana fatsirovana ny tsingeritaona nahaterahana sy ny tsingeritaona pasoavana maro isan-karazany tamin'reto mpanompon'Andriamanitra reto, ka dia ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia Andriamatoa sy Ramatoa isany Ravelo Manantsoa tokony aina Ranjanirina Nomentsoa Fabrice tamin'ny faha 12 ny volana septambra, Ranjanirina Denis Samson fa 17 ny volana septambra, Randriana Ivomanana Andrina Arfidy sy Rakota Arvony Dina Antriniala tamin'ny faha 15 ny volana septambra, ary Pasteur Bodivolola Jeannette tamin'ny faha 19 ny volana septambra teo mangataka ny hira 537 andininy fahatelo, ary Rakoto Arzao Vero Mamiaja Soa fa 15 ny volana septambra, Ramasy Arsoa Voangy Arlala tamin'ny faha 15 ny volana septambra, ary Raoly Arsoa Lucienne feno 17 taona tamin'ny faha 15 ny volana septambra teo, ary Rabako Arlala volana 17 taona tamin'ny faha 19 ny volana septambra, ary Rasoar Malala Georgette sy Rabetrano Endry Narovana, ary Rabe Arzanany Mendrika Andriany Aina mangataka fahaizana sy fahendrena, Rasolofo Ery Malala Zo Nantenaina tamin'ny faha 15 ny volana septambra, ary Rantanandrasana Rodolphine Chantal tamin'ny faha 20 ny volana septambra teo, Ramaherson Davida tamin'ny faha 9 ny volana septambra mangataka ny hira faha 20, ary Ramaherson Goat Van Faniry tamin'ny faha 9 ny volana septambra any France, ary Ramaherson Davida sy Rahary Malala Beatrice feno 20 taona ny mariazy, ary Rakotondra-parany fanomezana Kolony Avo fa feno tamin'ny faha 18 volana septambra, ary Rahary Volonina Honorina 20 taona mangataka fahasalamana amin'ny tompo, ary Dina Maefa Tafita Soa Jean Erika, ary Randria Masimanana Tantely, Rafaly Mino Sitraky ny aina Prinsia tamin'ny faha 17 volana septambra mangataka vavaka, Liva Ratsy Vasson fa amin'ny faha 20 volana septambra, ary Rabe Arsoa Rota tamin'ny faha 17 volana septambra.
dia raha nay visolo njaka ny aina sy randria mihary soa aina soa tahiny tamin'ny fahenina ambin'ny folo ny volana septambra ary raha tsy mafanomezatsoa ajatiana sy raha tsara zaka raha ajany manana vaoly feno telo ambin'ny folo taona ny mariazy tamin'ny 15 ambin'ny folo ny septambra ary raha jao fetra antsa fitiavana tamin'ny 12 ambin'ny folo ny volana septambra farany raha vao arinelina volon'ny aina volon'ny rina tamin'ny 10 ambin'ny folo volana septambra koa dia afaly miarahaban'izy ireo tratran'izany tsingeritaona nahaterahana sy ny tsingeritaona pasoavana maro izany. Andriamanitra mifiadanana nge omba sy tantana an'izy ireo mbola nome hery sy tanjaka sy tombonandro lava iainana amin'ity tany ity. Koa dia misy ny fanomezana ho atolotra an'izy ireo dia ny tenin'Andriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra zay atolotra ho azy dia zay voasoratra ao amin'ny boky ny Isaia toko 7 andininy 5 Isaia toko 7 andininy 5 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izao dia izao ihany no ny teny sady ny antso azy, nitondra azy aho ka ambinina amin'ny lalany izy. Amen. Dia toy izay ry havana no tenin'Andriamanitra ho atolotra ho an'izy ireo. Anao hiritsika milohan'ny vavaka zay hoasandratra ho an'izy ireo ny hira fa 730 sy 500. Hira 730 sy 500 ao amin'ny firana FFPM endre ny amaron'ny soa nomenao ray ihany koa. Ny aiky be no navotanao, ny eloka no vonoinao, ny raiko ravoravo tokoa, ity zanakao voavonjy re ka voavolombelona ery. Andiny voalohany sy ny fahaefatra no ataontsika dia rehefa vita izay dia mitsangantsika hivavaka ho an'ireto mpanompon'Andriamanitra ireto. Ry Andriamanitra rainay eo, rainay masina sy tsara indrindra any an-danitra ianao. Any amin'ny afo sy manerinerina no misy anao.
loloavina iatapon-doha isan'andro miondrika mijery anay zanak'olombelona ary manao izay mahasoa sy mahatsara anay mandrakariva. Misaotra anao izay noho ny fitahiana lehibe izay natolotra ao anay ka dia atody soamatsara indray eto amin'izao toerana iarahana miombombavaka, iarahana midera sy mankalaza ny anaranao eto amin'ity tranonao masina ity. Misaotra anao manokana reto mpanomponao raiky amby 30 mianadahy mianaka izay tsy netiny fo sy ny sainy fa dia niazakazaka nanoratra ny anarany ovakina eto amin'ny altaranao masina noho ny tsingeritaona nahaterahany, tsingeritaona ny mariazy, tsingeritaona maro isan-karazany ny fahasoavana avy aminao. Tsy mety mifoa mampanahany izy ireo fa dia nanolotra izy izay sombitsombony kely avy tamin'ny fiainany, fanomezam-pahasoavana avy aminao hoentina anaingona zao altara masinao izao. Koa dia raisy tompo izany rehetra izany fa vokatry ny fony zany ary mba tsarovo mandrakariva ireo mpanomponao ireo amin'ny fotoana rehetra iainany, na ny mora na ny sarotra na iza misy azy dia ambino amin'ny sandronao mahery izy Jesosy. Misaotra anao koa ny amin'ireo mpanomponao marobe izay tsy mba afaka akory ary nanoratra ny anarany, tsy voalaza teto ny anarany nefa mahatsiaro izany dia apetraka ay mandrakariva eo ampelantananao fiainanay tsiraray avy ary ampitombony finoanay mba aizanay manoa ary sy manatanteraka ny asanao arak'izay sitraponao rery ihany. Koa dia misaotra ry tompo fa ampiainy vavaka ary mpamaly vavaka anay isan'andro ianao ary mbola miasa mitahanay nanome fahasalamana anay fa na dia atao anatin'izao aretina maro isan-karazany mifamaofao eto amin'izao tontolo izao ary dia namarininao ny teninao manao hoe ataoko samihafa ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Misaotra Jesosy io, misaotra fa tsy mahafoy na nasaraka anay ianao tamin'izay rehetra nataonao taminay tsiraray avy. Dia ho anao ny dera, anao ny aja, anao voninahitra hatramin'izao komandrakizay. Misaotra Jesosy Kristy tomponay io. Amen. Petrakitsika. Sekoly alatsika sao dia hitsangana daholo ny ankizy rehetra na ny tokantrano rehetra izay miendy sy manaraka an'izao fitompo fafahana izao sy ny mpampianatra sekoly alady dia ny edy izay manatrika eto koa izay ankizy rehetra manatrika an'izao fotoana izao dia hiangaviana hitsangana daholo sika dia ndao ataontsika ny hira 2:700 andiny voalohany ihany. Hira 2:700 andiny voalohany ihany. Tompo ovain'ny foko. Jesosy saotranao zahay fa tianao loatra tokoa manko Jesosy izay ankizy dia omenao anjara fotoana indray izay androany itenenanao aminay Jesosy sokafy ary ny sofinay mba ho mpiainy mpakatoa ny teninao tokoa zahay. Misaotra Jesosy eo. Amen. Petraka tsika tompo. Ny tenin'Andriamanitra angalatsika fampianarana androany ndraiky izy dia hitantsika eo amin'ny Koritianina voalohany. Koritianina voalohany 10 andiny 7:20. Koritianina voalohany 10 andiny 7:20. Rehefa samy nahita isika dia ndao vakitsika mafy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra ny mampandroso.
tanterakely avy hatrany a no angalantsika fampianarana. Misy ankizy lahy kely rakizy atao hoe tefy ny anarany. Izy dia eo amin'ilay taonany mahabebe saina kely azy a, bebe fahamaliana varindalao koa. Ary izay foana ny fahamaliny amin'ny eniny a, dia ny tena ny fahamaliny amin'ny eniny matetika dia kamo mivavaka koa izy. Ndray andro ary dia nifanena tamin'ny rangahy anankiray tefy rakizy, dia hoy ty rangahy taminy hoe tefy a, ndao tsika selahy hiaraka. Andeha hoe za hoy tefy, hoentiko mandeha mitsangatsangana ialahy dia hoentiko mijery toerana anankiroa dia asaiko misafidy ialahy hoe iza ny tena tian'lahy fa omeko an'lahy maimaim-pony. Zany tena omena anahy, tena omeko anao izy le rangahy, ndao ara ozy izy tefy. Lasa izy rakizy nandeha niaraka izy mianaka, tonga teo amin'ilay toerana voaloha dia ozy le rangahy hoe tonga tsika ary tefy ty le toerana voaloha, jeren'lany jerevi tsara dia mahaiza misafidy. Oay tao tsara be, tao fiankilalao be dia be, way reo salle de jeu be dia be reo zany omena anahy koa. Eno le rangahy, omeko anao reo afaka milalao ianao amin'izay fotoana rehetra hitiavanao tsisy bedy zany ianao. Jere koa misy fanaovana karaoke koa reo meko anao koa reo atiany atao hoe tany tsisy bedy ry tefy tsy bedy zany ianao fa afaka manara-po. Dia jere koa ny rezy feno zava-pisotro misy ny mahamamo misy ny tsy mahamamo, afaka misotro koa elahy koa ve dia eo amin'izao taona lahy zao dia hisotro an'ilay tsy mahamamo afaka misafidy elahy. Zany sady reny zao ny tendance reny zao izy tefy ny tena lamody amin'izao fotoana izao. Dia ahoany tian'lahy zany fa tena omenao anareo tena omeko an'lahy reo fa tian'lahy ve aloha tena tiako. Sady zao ozy izy rehefa ny antranonay za bedesi ny neninay foanany indrindra ozy izy fa hoe ano ny be mpitenin-dratsy be, tena ao elahy ty afaka mitenin-dratsy elahy, afaka misotro elahy, afaka manao zay tian'lahy tsy bedy tsony fa ndao aloha ndao indray aloha jereny indray le toerana faharoa sao dia mbola tian'lahy koa fa zany koa ne tsara ndao indray ary tonga teo amin'ilay toerana faharoa indray izy rakizy zao nataon'le rangahy hoe zao andrasaka eto elahy fa ndany elahy mandroso fa ao aloha ao le toerana. Dia lasa izy rakizy nandroso, jereny indray le toerana way tao tsara be koa, tao volamena daholo izay rehetra hitako, reo trano rehetrarehetra reo zany vita tamin'ny volamena. Way tsara kosa aloha ty zany hoe anana trano volamena zany alary tefy, fa atao tsy misy nininina mihitsy jejerena aloha mahafinaritra fa tsisy aktivité mihitsy. Inona fotsiny zany ny ataoko aty, airony mba misy olona ihany, inona zany ataony zany. Dray mivavaka ihany ndray kay mbola ohatran'le tary ihany le ifamalinay sy neny foana ka aloha za hiverina fa aloha le voalohany tiako. Dia miverina izy rakizy, tonga teo amin'le rangahy izy dia ozy le rangahy hoe nanahoana, tsara be kosa aloha le toerana mahafinaritra be, paradisa ny tsitako fa amin'izao taonako izao rangahy aloha le voalohany ihany ny tiako ndao ara ozy le rangahy fa rehefa tapa-kevitra ianao dia ndao ary tapa-kevitra rakizy tefy fa le toerana voalohany safidiny. Rehefa tonga teo izy dia ozy le rangahy hoe mandroso ary nandroso izy nareo, tonga dia latsaka tany anaty lavaka be izy. Way tao lavaka be ary tao misy afo be atao ambadika ato, fa nakaiza daholo le zavatra hita amin'ny masoko teo. Niakatra ny masony rakizy dia ozy le rangahy be hoe publicité andray ozy tefy orakizy kay reny zavatra hitantsika rehetrarehetra reny kay fitaka ataony dia voly fotsiny reny andefasany atsika izy any amin'ny afo be. Kandroany Jesosy rakizy miteny hoe ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra mahasoa. Koa dia mahaiza rakizy misafidy mahaiza manavaka ny tsara sy ny ratsy fa ny tsara indrindra dia ao amin'i Jesosy ihany.
voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Sotrany 10 minitra sotrany 10 minitra tsika efa mampieritreritra tokoa zany rehetrarehetra zany miaraba atsika rehetrarehetrarehetra indray dôly tsy matin'ny coronavirus niarovanaandriamanitra tamin'ny arety mandrinkana rehetrarehetra ome voninahitra izy voninahitra ny an'andriamanitra rery ihany. Alleluia. masina Jehova tompony maro endrika voninahitany rehetra. Amen. Miaraba atsika rehetra hatrany ampitan-dranomasina rehetra tsy ary voatanisa tsony rena ifoana fa mbola salaminareo dia falo zay ho voninahitra Andriamanitra zany. Sotra tompo zao ary dia fa zao sasany vao tonga ato am-piangonana indray ary mirarika miraritsika mba samy tafiditra iangona daholo amin'izay amin'ny heriny androany mino an'izany tsika minonareo sa tsy mino mino an'izany tsika ary fa mitombo dia mitombo tokoa zo an'ny fifaliana sy ny fanantenana fa ho tanteraka ihany izy zany. Sotra to dia noho izany rehetrarehetra zany ary dia anao rakitra isika be tokoa nefa nataontsika mipifaliana ampiravoravona na faly any tompo zany nazahoantsika famindrampo foana ny fiarahana taminy izay manome mpifaliana hony no ankasitrahana indrindra. Sotra to
dia mbola ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raha itsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Tonga indray itsika eo amin'ny fotoana ilazana ny raharaham-piangonana sy ny voady izay natolotritsika. Alohan'ny hamakina voady dia misy fampilazana sy fampahafantarana kely atsika mpiara-mivavaka rehetra eto amin'ny fiangonana reny ny Tanànandrano fa efa misy ny fanaovana batisa isaky ny alahady amin'ny 7 maraina. Ny dinika batisa moa dia atao isaky ny alatsinainy hariva melohan'ny alahady anaovana an'ilay batisa eto am-piangonana ihany. Misy zanatsika iroso amin'ny fanamasinana fanambadiana. Madame Veuve Rasoan'Orvelo, Andriamatoa Rasolonjatovo Noely Somivady sy ny raitapo aminy andaniny. Andriamatoa Ranay François Mivady Akilany dia falamam-pandreny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany, ny zafiny, ny raitapo aminy. Ramarikoto Andrianaivo sy Rasolofomanana Estera Voahirana izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy fa 9 ny volana septambra amin'ny 12 ora atoandro. Raha misy moa tsy mahita ny tsy mamety ny fanamasinana izany fanambadiana izany dia iangaviana izy anantona ny mpitandrina melohan'ny fotoana voatondro io. Satria efa vita ny fanatazana ny fanatitra dia ho atao aloha ny fanolorana an'izany izay vao hotohizana amin'ny famakinany voadindray ny raharaham-piangonana. Da hitsinjaka ho an'ny tompo arytsika ampifaliana ho fanamasinana fanomezam-boninahitra azy. Manko indrindra ianao tompo mpiaino vavaka tsangana sika. Mamikyu Mamikindritra Jesosy Mamikindritra Iana Baiana tsy miova Mamaly vavaka Tompo inona marikoanao amin'ny soa rehetra zay nataonao atraminy teka mafany tomposika. Misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra fa lehibe ny fitiavanao anay. Zay ny vitanay indray androany Jesosy, na be iny na kely iny vokatra ny fonay tokoa ka dia mba raiso zany ankasitrao zany mba ampitony ny fahatezeranao aminay. Misaotra Jesosy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, endrika voninahitra tany rehetra. Amen. Petraka isika. Ny famakina voady masina dia atombokintsika amin'ny voady natolotritsika nandritra ny herinandro. Saotra Jesosy malalo fa afaka CEPE zanako izanatsoa sombony aina ny voninahitra ny dia ho anao riry ihany manolotra vola 75 000 francs anaovana ny tranony dada sy mama. Saotra betsaka amin'ny fitiavana sy ny famindramponao foana Jesosy malala mba hafao anatin'ny lavaka mangitsokitsoko ny anadahako rehetra Jesosy
nanolotra vola 400 000 francs ho an'ny fiangonana ka ny 350 000 francs ho an'ny trano dada sy mama misaotra jesosy. Ampahafolo-karena o 24 septambra 24 ny o 24 a dia 4 alina 4 sy 3 alina ariary ary ny septambra 24 dia 4 sy 3 alina ariary jesosy io misaotra betsaka noho ny fitahina nataonao taminay eny mianaka mba topazo maso foana izahay jesosy a misaotra le vola 4 sy 3 alina moa omena amin'ny pasteur dada ary ny 4 sy 3 alina anankiray a omena amin'ny pasteur sahirana. Jesosy io misaotra anao amin'ny hitahinao ny tao-pianaran'izy telonahy misaotra amin'ny asan'ny fidiram-bola omenao sy efa omenao anay tiako ianao jesosy vola 5 sy 3 alina ariary ho an'ny radio. Misaotra betsaka jesosy da amin'ny nanasitrananao ahy fa rehefa tsy nety nidina mihitsy ny tensionko dia nihinana fanafody na dia nihinana fanafody be aza dia sitrana izany rehefa nanaovana asan'Andriamanitra koa indro ao manefa ny voadiko aminao vola 2 alina ariary anaovana ny tranon'ny dada ray aman-dreny. Misaotra betsaka jesosy noho ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay isan'andro manolotra vola 2 alina ariary anaovana ny tranon'ny dada avy amin'ny Olga mangataka ny hira 5 sy 500 amin'ny FFPM Moizy. Misaotra betsaka jesosy amin'ny fitahinao anay manolotra vola 2 alina ariary anaovana ny tranon'ny dada mangatabavaka mba ho sitrana amin'ny aretina ary koa mba ho vita ny trano. Voninahitra sy ny derary ny laza tolotra anao Jehovah ray misaotra anao jesosy io fa ianao no niaro sy ny tay anay menakavy ka tratra ny aretina izahay koa ity iny ny ampahafolon'ny pension nandritra ny juin juillet ho septambra miaraka amin'ny foko sy ny fiainako atolotro 7 sy 9 alina ariary ka ny 2 alina ariary anaovana ny trano dada sy mama, 2 alina ariary ho an'ny mpitandrina any ambanivohitra, 2 alina ariary ho an'ny toby Ambotsimeloko ary ny 7 ariary ho an'ny radio Fiotazajo. Misaotra anao a jesosy io noho ny valim-bavaka nomenao ahy tamin'ny olana mafy ny sedra tamiko. Mbola mangataka aminao ao jesosy mba hovalinao ny asa izay ho kasaiko atao manolotra vola 5,000 ariary. Andrianjaka Mathieu Jordan 13 volana septambra 770 misaotra jesosy ny amin'ny tombonandro nomenao mangataka fanafana amin'ny asikasoparan'ny olona be fialonana mangataka ny hira 270 voalohany tenin'Andriamanitra salamo 750 ka ny 1 amen. Misaotra jesosy arovy ao mba tsy kasika vehivavy mihitsy alohan'ny tokantrano. Misaotra jesosy ny amin'ny fitahina izay efa nomenao ahy sy ny mbola omenao ahy ity ny ampahafolon'ny karamako tamin'ny volana aogositra 203 alina ariary anaovana ny trano dada sy mama mangataka vavaka ao dada mba hanomezan'i jesosy zazanay sy ny fikasanay hanao trano mba hanomezan'i jesosy volanay ihany koa. Misaotra jesosy. Misaotra ny jesosy tamin'ny fitahiny mahagaga dia mangataka vavaka amin'ny dada mba ho vita ny trano sy mba hitombo fahasalamana trany. Vola 50 000 francs ho an'ny dada ary 150 000 francs ho an'ny asan'ny fiangonana. Ampahafolo-karena ho an'i jesosy nanolotra vola 2 alina ariary ho an'ny tranon'ny dada. Tompo malalo misaotra anao izahay noho ny fitahinao sy ny indrafonao aminay dia mba mangataka vavaka ho an'ny ankohonanay hanana fahendrena aina mba hifindra 3e année ary mba ho vitany tranonay sy ny titre. Misaotra jesosy vola 250 000 francs, 500 000 francs ho an'ny mpitandrina sahirana, 50 000 francs ho an'ny trano dada sy mama, 50 000 francs ho an'ny radio Fiotazajo, 50 000 francs ho an'ny mahantra. Raky mpisaorana misaotra anao jesosy noho ny valim-bavaka nomenao ahy ka nanomezana olontiana kristianina ho ahy dia hakiniko aminao tanteraka ny fanomanana sy ny fikarakarana andraharanay. Ianao ndray mpiahanay izay mianika amboty anay roa kely tsy hamela anareo kamboty aho ianao dia tanteraka aminay izany. Mangataka asa avy aminao koa jesosy mino fa efa misy no maninao ho ahy ihany mba ho tafiditra ho mpiasa mpanjakana raha sitraka ao. Misaotra anao izay koa nahafahan'ny zanaky ny zokiko CEPE dia mba mangataka mba ho afaka 2e liste izy raha misy izany. Ampitiavana be jesosy no anolorako ny ampahafolon'ny vola nomenao ahy
efajato sy efatrarivo sy ray alina ariary ka ny 307 ho an'ny trano dada sy mama, ny 307 ho an'ny fiangonana solon-drakitra. Ity indray ny ampahafolon'ny arena nomenao makasitraka tompo amin'izay rehetra ataonao amin'ny fiainanay Jesosy efa tamin'ny 520 teo ny tokony nalony mensualité any banky tsy manana ny andoavana izahay ka mba omeo tompo manantena valimbavaka avy aminao nanolotra vola 73 500 ariary mangataka ny FFPM 170 sy 700 raky mpisaorana manatera fanatim-pisaorana ho an'Andriamanitra ary efa ao amin'ny avo indrindra ny voadinao antsoa eo amin'ny andro fahoriana dia hamonjy ianao aho ka hanome voninahitra ianao. Salamo 14:15 ira fiderana 770 firan'ny FFPM Jesosy io ianao mahita ny fahalehibiazako izay tsy ahafahako akaty am-piangonana, tsy afaka mandeha lavitra ny tongotro, manina dia manina ny kianjan'i Jehovah Andriamanitra tokoa aho noho izany mindrana anjanako aho hitondra ny rakim-pisaorana 40 000 ariary fa vita soamantsara ny fanadinany zanako ary ny fery aza ny fandidinany zanako ary ny fery aza dia efa mikombona tsara. Omena ny tranony dada ny 25 000 ariary anjara rakitra ny alahady mandritra ny fampirovavana amin'ny radio fiotazatsoa voninahitra ny eo an'Andriamanitra indrindra. Aleloia. Masina Jehovah tompony maro ho tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ramatoa Rasoa Miadana Marta Piandry eto amin'ny fiangonana Taninanandrano promotion Fanasina. Andriamanitra irery ihany ny voninahitra mandrakizay. Indro Jesosy ny vola pahafolo ny ho fatsena raiso fa ho fisaorana sy ho voninahitra ao. Ray alina ariary ka ny 5,000 ariary anaovana trano dada, 3,000 ariary voninkazo ny amin'ny altara, 2,000 ariary ho an'ny mahantra mangataka vavaka avy amin'ny dada mba ho afaka BEPC seconde ny zanako Orlando Steve misaotra tompo. Anniversaire indre izany fitiavanao sy ny famindramponao tamin'ny mpanomponao Jesosy mba hatratra ny fitsingerenan'ny taonako tamin'ny 15 volana septambra iny. Izany no marika ny fitiavanao Jesosy koa dia misaotra indrindra tompo mbola apetraka aminao mandrakariva ny andro sisa rehetra omenao ahy mba tena hitombo finoana sy ahalala ny teninao sy ny sitraponao ary dia fehezo ambany elatrao Jesosy mba tsy ho votsitra ary dia mbola mametraka ny fiainako sy ny ankohonako rehetra eo ambany fahasoavanao koa indrindra fanahin'izy ireo mba tsy ho very. Misaotra Jesosy makasitraka indrindra tompo manolotra somboninkazo ho an'ny fiangonana vola 100 000 francs ho an'ny fiangonana FPVM FUB. Misaotra Jesosy eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy noho ny fitahizy tsy tapaka izay ataony aminay eny fa na dia nahatratraranay mianaka ny tsingeritaona nahaterahana tamin'ny alarobia 15 volana septambra sy ny zoma 15 volana septambra lasa teo aza dia ity indray ny ampahan'izay nomenao anay entina ampandrosoana ny asanao. Vola 5,000 ariary ka ny 2,000 ariary ho an'ny dada, 2,000 ariary ho an'ny radio, 2,000 ariary ho an'ny fifoazana, 2,000 ariary ho an'ny mahantra, 5,000 ariary ho an'ny mpanadio fiangonana, 5,000 ariary voninkazo dia mba tahio tompo ny fanadinana BEPC baka izay ho ataony ny zavikelinay ary mbola hoderaina mandrakizay anie ny anaranao masina. Misaotra Jesosy. Izay indray ny voady nandritra ny herinandro dia anomboka indray tsika amin'ny famakiana ny voady izay natolotritsika izao amin'ny folo izao. Rakitra tanetrano 51 000 francs plus 15 000 francs. Misaotra Jesosy ny totaliny 66 000 francs. Ho an'i Jesosy malala tahi Jesosy ny BEPC ny zanako sy ny asan'ny zanako dia mba omeo fivelomanao. Misaotra Jesosy nalotra vola 15 000 ariary raky mpisaorana. Misaotra anao Jesosy fa vita soamantsara ny soutenance de mémoire nataoko dia mbola apetrako aminao stage mbola hataoko ianao no mbola tiako hitantana ny fiainako ho avy sy izay omenao avy voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Nalotra vola 5,000 ariary izy hanampiana ny fanamboarana ny tranony dada. Raky mpisaorana noho ny nahafahany mialitiana fanadinana CEPE vola 5,000 ariary. Ho an'i Jesosy taio a Jesosy fa hanala BEPC amin'ny herinandro nanolotra vola 5,000 ariary izy. Nofy rehetra moa dia efa nalefa ny amin'ny dada daholo nanolotra vola 2,000 ariary ianao.
misaotra anao jesosy no nahatratrarako ny tsingeritaona nahaterahako ny fahavalambefolo ny volana septambra teo ary ihany koa nafahanao fanadinana seo-peo ny zanako koa indro ary misy vola kely fa vokatry ny fo omeko anao ray alina ariary ho an'ny radio voninahitra ho an' jesosy misaotra jesosy andriamanitra ny hevitra anay ianao namaly vavaka tao anatin'ny fifadikanina ianao ka dia nomenao kariera volamena izahay ary mpitondra volamena dia efa niverina aminay tsikelikely tao anatin'ny fahantrana sy ny fahoriana tanteraka no namaliny jesosy izany taminay nanamarina ny teniny izy Isaia 45:3-2-3 apetraka eo ampelantanan'i jesosy ny asa rehetra atao amin'izany angataka vavaka amin'izany toerana izany koa ny anaovana ny asan'Andriamanitra entina mbavaka ny zanakay hanao fanadinana rahampitso tsy hainy mihitsy ny SVT sy ny matematika misaotra jesosy manolotra vola 5,000 izy ho an'ny dada ho an'i jesosy misaotra sy mankasitraka anao izay jesosy fa tsy mitsahatra ny momba sy miaro anay ianao voninahitra ny eo anao irery ihany jesosy manolotra vola 5,000 raky mpisaorana jesosy misaotra anao izahay fa tena tsy namelanay irery tokoa ianao na dia nandalo azy ady sarotra aza misaotra jesosy malalo jesosy dia mametraka ny fiainanay eo ampelantananao mandrakariva ny examen nikoloina manomboka rahampitso jesosy mba raiso an-tanana jesosy ny BEPC seconde mba ho voninahitra ao irery ihany ny ahafahany misaotra jesosy manolotra vola 8,000 ho anjara briky ho amin'ny tranony dada misaotranao indray afaka nanao ny fanaty-pisaorana androany jesosy mba sitrano re Jean fa mijaly loatra izy amin'ny aretina mahazo azy manolotra vola 150,000 francs na 3 alina ariary anaovana ny tranony dada sy mama ny 2 alina ariary ho an'ny manitra ny 2 alina ariary ary ho an'ny radio ny 2 alina ariary nisy nanolotra nofokoa efa lasany amin'ny dada zany dia nanolotra vola 2,000 izy rakitra 15,000 ariary jesosy iny mba kely vitanay jesosy dia mba akasitrao ary mba honony amin'izay ny fahatezeranao aminay misaotra indrindra jesosy malala amen raky mpisaorana misaoran Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina nanolotra vola 2 alina ariary ka ny 2 alina ariary fanatitra ny 5,000 ariary ho an'ny tranony dada sy mama 5,000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana misaotranao jesosy fa mbola nomenao tombonandro ka nahatratra inzay mitsingeritaona nahaterahako androany ary mifona aminao ihany koa aho tamin'ireo ditrako rehetra teo anatrihanao jesosy io anio dia mangataka fahendrena avy aminao mba handehanako araka ny sitraka ao manolotra vola 5,000 ariary ho an'ny dada randrenatoandro misaotra jesosy fa mbola miaro anay hatrany ianao mangataka aminao kosa aho jesosy mba ho tanteraka soamantsara ny fanadinana ho atrehana manomboka rahampitso ary mba ho afaka soamantsara ho ary ataonao olohany fa tsy ho farany vola 3,000 ariary anaovana ny asan'Andriamanitra misaotra jesosy noho ny fitahiana nomenao anay indro izahay anefa ny voady 9 alina ariary ka ny 2 alina ariary ho an'ny FPVM Ambotseheno avaratra Analamanga 2 alina ariary vokatra ho an'ny sapana fanantenana 2 alina ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana 2 alina ariary ho an'ny pasteur ny ambanivohitra voninahitra dia ho an'Andriamanitra ireryany ampahafolon'izay nomenao azy jesosy mazafady indrindra dia mbola mametraka ny fahasalamany anjo eo ampelantananao anie mba ho salama soamantsara ne izy nanolotra vola 2,000 ariary ho an'ny totran'ny dada sy mama misaotranao izay jesosy fa mamaly vavaka ianao mangataka fifonana aminao a jesosy mangataka koa jesosy mba hiatrika fifaninanana ny zanako mba olohany ane izy mangataka vavaka avy amin'ny dada sy ny fiangonana manontolo ity misy vola kely 3,000 ariary ho an'ny dada 7,000 ariary anaovana ny asanao nisy nofy nanolotra vola 5,000 ariary tsy soratra 2 alina ariary tsy soratra 4,000 ariary nisy nofy 1,000 ariary anaovana ny tranony dada Malakia 3:10 apahafolo-karena 4 alina ariary ho amin'ny asa ny fiangonana 2 alina ariary ho an'ny tranony dada sy mama mankasitraka anao zahay Jesosy Kristy tomponay misaotra jesosy tamin'ny zavatra rehetra amen nanolotra vola 5 alina ariary ho an'ny radio tsy soratra 4,000 ariary raky mpisaorana misaotra jesosy no ny fitahinao anay tamin'ny corona koa iny raky mpisaorana 3 alina ariary ho an'ny tranony dada sy mama 3 alina ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana misaotra jesosy fa mbola miaro anay hatrany ianao mangataka aminao kosa aho jesosy mba ho tanteraka soamantsara ny fanadinana ho atrehana manomboka rahampitso ary ho an'ny radio ny 2 alina ariary anaovana ny asanao nisy nofy nanolotra vola 5,000 ariary jesosy
tany amin'ny fihiboana ray sy tompo fa vokatry ny fonay ho an'ny trano dada sy mama vola 750 ariary. Sotranao hatrany ao Jesosy fa na dia tavela ty aza aho dia ianao miaraka amiko dado mba eto ambavaka aho fa mikorotana ny tokantranoko dia izay tsy afatrosa mihitsy varotra ataoko tsy mandeha. Izao dada mba mangataka ny aona aminao dia mangataka ny numero any dada aho vola 2 ariary omenany dada. Ampahafolony tamin'ny karamako Jesosy hanaovana ny tranony dada dia mba tahio Jesosy ny asa sy ny fianarako minolotra vola 5 ariary. Jesosy zokinay eo misotranao izahay no ireo soa rehetra nataonao izay nangatahanay dia nomenao avokoa ko mankasitraka indrindra omeo fahendrena izay Jesosy io tsy njovy isan'andro mivady sy nydrakitra ny tamin'ny confinement 2 ariary ho an'ny trano dada sy mama 7 ariary ho an'ny fiangonana. Mba mangataka vavaka avy amin'ny mpitandrina mba ho tanteraka ny fikasana ividy tany manolotra vola 2 ariary. Jesosy eo fantatro fa Andriamanitra endry sy masina amin'ny fitondrana sy ny fitantanana ny fiainanay ianao mankasitraka feno Jesosy malala indro manolotra ny ampahafolo-karenao anao vola 2 ariary anaovana ny trano dada sy mama ny 2 ariary ho an'ny mpitandrina sahirina ny 7 ariary ho arany radio fiotazatsoa ny 3 ariary. Mbola misotranao a Jesosy fa mbola nomenao fahasalamana dia mangataka vavaka amin'ny dada fa raha pitso ny fanadinana BEPC dia manolotra vola ho an'ny tranony dada 500 sy 2 ariary. Nofy nanolotra vola 500 ariary. Jesosy ino misy vola kely 9 ariary tamin'ireo izay nomenao atolotra anao ny 4 ariary anaovana ny trano dada sy mama ny 2 ariary omena ny toby any ambato miravavy misaotra Jesosy mangataka vavaka mba hahita tsena iray. Misaotra Jesosy fa tafavoaka tamin'ny aretina coronavirus teo iny indro manolotra ny ampahafolo-karena sy rakitra tao anatin'ny fihiboana izahay 4 millions de francs izay mitsinjara toy izao 2 millions de francs ho an'ny tranony dada 1 million 500 francs ho an'ny radio fiotazatsoa 500 000 francs ho an'ny pasteur ny ambanivohitra dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Nanolotra vola 10 ariary omenany dada izy nanoratra nofo noho izy izay efa lasa any amin'ny dada. Mangataka vavaka fa hanala fanadinana nanolotra vola 10 ariary. Nofy nanolotra vola 2 ariary. Hanome sainanao sy ampianatra anao izay lalaka lehanao ao itsinjo anao ny maso ka hanolotsainanao ao. Salamy 32:8. Voninahitra ny eo anao Jesosy be fitiavana sy be famindrampo ka nataonao tonga eto amin'ny tempolinao ary nomenao fahasalamanao apetrako ampelantananao ny fanadinana BEPC seconda izay ataoko rapitso ary mangataka ny fanahin'ny faherezana avy aminao ao satria ianao no mahalala ny sujet mivoaka any esory amiko izany tahotra sy ny orooro izany Jesosy ary aoka ianao no anoro sy ialo lalanay merci Jésus vola 2 ariary ho an'ny trano dada sy mama. Dia raha sy ny laza dia atolotra anao Jesosy fa mbola niaro ny zavikeliko sy ny zanako tamin'ny lozany tranga ary misaotra fa velonaina trapamonjena ka mbola nahatratra izao andro ny izao izay menakavy ity misy vola 10 ariary omenany radio dia mangataka vavaka avy amin'ny dada mba hita vola anaovana droit ny zavikeliko misaotra Jesosy tsy nisy soratra 210 ariary. Vola ho an'ny dada dia mangataka vavaka ho an'ny tokantranoko nanolotra vola 10 ariary. Salamo 103 misaoran'i Jehovah ary fanaiko voninahitra ho anao Jesosy tompo misotranao noho ny tombonandro nomenao na dia mandalo fanenjehana azy ao dia mbola teo foana ianao mampitraka. Ity indray Jesosy nisombony tamin'izay nomenao ahy vola 65 000 francs ho an'ny tranony dada sy mama mangataka ny hira 7 sy 500 amin'ny FFPM. Rakitry ny fihiboana izay mitotaly 10 sy 2 ariary. Jesosy eo apetrako aminao ny fanadinana BEPC ny fenoaja sy ireo hanala fanadinana rehetra mahatoky anao a Jesosy ho lohan'ny zanako fa tsy ho rambo ny ary efa voasoratra ao amin'ny anaran'ny afaka ny anarany akinina aminao ny fiainanay Jesosy indro vola 25 000 francs ho an'ny dada. Atsoy ao dia ho valiko ianao Jeremia 33:3 misaotra Jesosy no nanomezanao ny tombonandro any Boaie felana lalaina sy Luka any La Réunion mangataka vavaka
avy amin'ny pasteur manolotra vola 100 000 francs ho an'ny mahantra misaotra Jesosy. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaotra ny anaran'ny masina ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Inindray Jesosy misombony avy aminay dia mangataka vavaka amin'ny dada ho afaka fanadinana izy dahy. Vola 3 alina ariary ka 2 alina ariary anaovana ny tranon'ny dada sy mama, 2 alina ariary ho an'ny fiangonana. Misaotra Jesosy tamin'ny soa rehetra nataonao sy izay mbola ho ataonao aminay, mba mangataka vavaka mba ho afaka BEPC seconda Isandra dia mba harovy amin'ny ranao izay rehetra ataony. Izy dia ankininay aminao ny fiainanay mba hahita trano hifindrana dia misaotra Jesosy tianay be ianao. Indro misy vola 500 ariary ho an'ny dada. Misaotranao izay Jesosy io noho ny fitahinao anay, apetraka aminao ny fanadinana izy menada amin'ity herinandro ity, mangataka vavaka sy ny hirany fefy ny miankina aminao. Rakitra confinement 125 000 francs. Misaotra Jesosy. Jesosy io ireto indray ny apahafolony tamin'izay nomenao. Misaotra betsaka noho ny famindramponao manolotra vola 720 ariary. Misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny fitahinao nomenao tamin'ny herinandro iny. Ianao Jesosy malala no angatanay asa feno amin'ny volambolany amin'ny banky, amin'izay nakasika ny tany sy ny trano, ny fiara rehetra, ny fidiran'izy 3 lahy any am-pianarana ary ataovy eo ambany elatra mandrakariva ny fiainanay 5 mianaka. Misaotra Jesosy nanolotra vola 435 000 francs, 500 000 francs ho an'ny tranon'ny dada, 100 000 francs ho an'ny fiangonana, 100 000 francs ho an'ny mahantra, 135 000 francs ho an'ny pasteur Miora, Ralatso, Ralanjato, Aravavy, Natasha. Dia izay indray ny voady masina natolotritsika androany izay mitotaly 250. Izany moa no manamarina mandrakariva fa miasa mihainy vavaka sy mamaly vavaka eto amin'izao toerana masina izao ilay Andriamanitra topoitsika. Izy ny efa niteny hoe ny masoko sy ny foko dia eo aminareo mandrakariva, voninahitra teo azy reriany. Dia misaotra azy PDB ny amin'izany raharaha sy voady PDB izany voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ny amin'izany rehetrarehetra izany. Dia eto koa dia mbola misy an'ireo izay efa niraisina tamin'iny herinandro iny fa mitinana ny amin'izay fikambanany izay nomena rehetrarehetra na rakitra eo na voady na fanomezana ka dia vakina amin'ny seseto izany tompoka. Nanomboka tamin'ny alatsinainy tamin'ny 14 septambra dia nisy 704 sy 4 alina sy 1 hetsy ariary na 624 000 FMG. Tamin'ny talata 15 septambra dia nisy 700 sy 4 sy 4 alina sy 3 hetsy ariary na 1 642 000 FMG. Tamin'ny alarobia 19 septambra dia nisy 707 sy 4 alina sy 3 hetsy ariary na 1 649 500. Tamin'ny alakamisy 17 septambra dia nisy 507 sy 3 hetsy ariary na 1 547 500 FMG. Tamin'ny zoma 18 volana septambra dia nisy 700 sy 5 alina sy 7 hetsy ariary na 3 797 500 FMG. Tamin'ny sabotsy 17 ny volana septambra dia nisy 800 sy 3 sy 1 alina sy 5 hetsy ariary na 2 569 000 FMG. Tao amin'ny compteny mivola 034 16 445 99 nandritra n'izay herinandro izay dia nisy 700 sy 5 sy 9 alina sy 2 hetsy ariary na 1 329 500 FMG. Rehefa natotaly izany rehetra izany dia 3 alina sy 9 hetsy sy 2 tapitrisa ariary na 13 160 000 FMG. Dia mitsinjara toy izao izany vola izany. Ny tranodada sy mama mianakavy nandritra n'iny herinandro iny dia nisy 2 342 750 FMG. Dia akambako avy hatrany amin'ireo izay voady voaray ny alahady 17 ny volana septambra nanomboka tamin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 10 ary hatramin'ny 2 ora sy sasany riva dia nisy 3 277 000 FMG. Rehefa nakambana ireo dia nisy
5 619 750 FMG. Zay zany ny amin'ny tao-tranony dada, ary dia isingarina manokana ny amin'izay a dia mba manentana antsika ihany a anao zay azontsika atao, indrindra moa fa ny amin'izay na dia fitaovana fotsiny ihany ary nge dia fa zava-dehibe zany, satria ny asa ao dia tsy mijanona mihitsy a, izany ny isaorana an'Andriamanitra lehibe. Fa raha tsy Jehovah tokoa no manao ny trano dia miasa foana mpanao azy, ary dia makasitraka makatelona itsika rehetrarehetra ny amin'izay manao izany, ary indrindra ny amin'izay mitrotro amam-bavaka ny amin'ny havitanan'izany asa izany dia fa zava-dehibe izany rehetrarehetra. Misaotra indrindra tompo. Dia manarak'izay ny natokana ho an'ny pasteur sy ny hiraka ary ny fiangonana samihafa dia nisy 700 000 FMG, ary ho an'ny fiangonana Taninanandrano dia nisy 10 117 250 FMG. Zay ireo adidy maro samihafa izay voaray tamin'iny herinandro iny, ka dia makasitraka sy makatelona ny amin'ny ezaka ataontsika fiangonana rehetrarehetra, tsy ho an'ny olombelona izao zavatra ataontsika izao fa ho an'Andriamanitra, ka zay manome ampifaliana ao izy zany no akasitrahana, ary zany nanehon'Andriamanitra ny voninahiny amin'ny fiainana rehetra. Dia misaotra antsika rehetrarehetra n'Andriamanitra ireny mivoninahitra hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Sotra tompo, raha mahita ny trano dada eo nareo dia ndana mba mijery fa vita dolo ny lalitra sy mahivelany rehetrarehetra, variana no mijery an'izany. Misaotra antsika, misaotra an' Jesosy tehaka ho an'ny tompontsika. Ny lalitra sy maha ao anatiny zao no atao amin'ny herinandro ambony iny, ny ao anatiny sy mahadolo zany zao ny ilaina sy fasika dodoly. Misaotra antsika rehetrarehetra amin'izany, fa dia mahafinaritra ary faly ianao isak'izay mandalo any hoe io ane ny tsangam-bato ny 50 taona ny dada. Tsangam-bato ny anaran'io, ary io tsy azo amidy mandrakizay dorira mbola tany koa ny tany. Misaotra to. Misy reto nofo reto mbela tsy indrindra fotoanany examen zao ianoy tsara. Zaho ry dada manana zanaka menada alo BC ireo, nanofo izy ireo hoe nisy anandrano maro mitsitokotoko toy ireny eny an-tseny ireny, ka ny teo amin'ny tandrifiko dia mitetitetika, ary nisy trondro tilapia teo amboniny. Ary aho hoe aleo afenina ato ambany anandrano ato ireto trondro ireto, dia nafeniko tao ambany anandrano ilay izy, ka tsy natazana intsony ireo trondro ireo ka tsy hita angamba ny tianona zay ay tsy tazana intsony ireo trondro ireo. Fa voalohany aloha zay nanofy an'izany ny zanakao fotoana amin'ny BPC zao, meo anandrano sy tilapia izy. Le tilapia atao ambany, zay ny torohevitra eo fa ny anandrano ambony. Ny antony io dia sady tsy ampy calcium ianao, tsy ampy magnesium ianao, tsy ampy potassium ianao, izay ilaina amin'ny ati-do ianao manokana io zay. Faharoa, lehilahy kely indray hony sambotra kadradraka dia nataoko tao anaty tranona fokasika, nijereko le izy fa somaty kanjo vao nisokafako ilay tranona fokasika, nitsorika tao atratrako dia nisamboriko, ka tsy azoko intsony fa lasa tany anaty akanjoko, dia hoe hoe lasa ny anaty akanjo. Zao nisy zanako izy ty lahy kely ty, io manko zao miasa mafa ny ati-doany, nefa mibaolina koa tsy adino, dia sady miasa mafy amin'ny vatana izy miasa mafy koa amin'ny saina, dia vizaka ny saina io. Dia raha manala BPC izy raha pitso dia matory fotsiny. Toro-hevitra Andriamanitra aminao dia mihinana kadradraka, tsy maintsy mahita ianao, raha tsy zany marary be ondonao io dia atory fotsiny ianao raha pitso. Tokony firotoana moa zany zalazany aloha ka izany mpisambotra kadradraka ianao telo na efatra ho dia maka rano ianao eraky ny vera aloha, ampangotra tsara, dia aratsay anatin'ilay rano mangotraka be iny,
ilay kadradraka le voaraisina mihitsy hoe pan de alefa de pa de alefa de alfa voasamborona mihitsy de lefa mba nasan'ny tongony ao izy manasan'ny tongony raha mangotraka io a de maty de rehefa avy eo ary io ny rano iny de maka rano indray no a vera eraky ny vera anankiray ampangotray de izy mangotrakotraka be iny a alefaso am'izay a le kadradraka avy nanasa tongotra teo 10 minitra tadio zay a 10 minitra ihany 10 minitra ihany 10 minitra ihany a vity zay de alaiva am'izay le kadradraka biby reny a aryo fa io rano gamba tapaka ny vera mahery kely sisa satria raha eraky ny vera 10 minitra zany efa tapany mahery kely sisa de io sotroinao misotroinao a androany ariva anio androany ariva de efa misotro de raha pitsy maraina de afaka pitsy maraina ampy zay kadradraka efatra zany androany a efatra rapitsa efatra afaka pitsy tsy maintsy mahita ho a raha tsy zany a voadona eo a ny sainao le olona tsy tononoko tsy maintsy meonany ka ataovy zay ona amiko mihitsiny a amin'ny talata na larobe za dadana am'le hoe mifampitondra mibavaka de nitondra mibavaka ny zanoko aho izy a rehefa nanonofy a de io zazalahy io a sy ilay vady io a no hitako hitany ilazany masositra be le soratra tiany anankiray hoy izy mivady tamiko hoe mba teneno ro mamanay a fa nanao accident aho ozy bebe no teny hoe teneno ny mamanay io a fa voan'ny accident hoy aho taminy de ahoany zany de hoy izy misy 3 no maty ary 7 na ratra aoka aloha andefasako rappellement ihany ry mamany hoy le lehilahy sy ny vadiny avy eo a nampitondray ny lamba apetraka eo amin'ny mamany tsy mazavako le soratra de teneno ty tsy fantatra tiana bebe le hoe voan'ny accident fa de voan'ny accident tokoa izy a arao maso da tiako lazana aminao vetivety dohatra nisy fivirina anankiray o izy ariva ny andro ary anisan'ny tao koa ny tenako de nisy raha matoa aho izy a nampiatrano a sy ilay olona niaraka tamiko nentiny teo amin'ny trano ambany rina misy efitra lehibe ihany a de nisy fandrina iray efa tena ratsy be kidoro tao an-trano be parasy ilay kidoro ny ingaiky le kidoro efa drodroka be za koa no hatory amin'io izaho koa no hatory an'io a sady tonga de taitra io kidoronao io aloha doranaingana misy ody be io raha matory amin'io anao ka mpianatra tsy afa-panadinana amin'io anao androany any de sory fa sady misy drodroka be io a ary izy feno parasy be io a zay no milaza fa betsaka ody tafiditra amin'io tokidoronao io ty anankiray ty a miresaka amiko mihitsy ty tany an-danitra ty miresaka amiko a iresaka amin'ny manokana de koa resaka hôpitaly ty ndray le bebe kaiky efa tsy mitovy amin'le teo rehefa nitodika aho izy a de nisy olona marobe a nitangorona ary nanatona nijery akanjo ilay bebe koa ny voadonan'ilay 4 ramaity ny valapatra teo amin'ny tany izy ary nivoaka raha be ny vavany de hoy izy voadona mafy ny vavoniko hoe rehefa avy ny teny zany izy a de tsy natsiaro tena intsony ary nisy taxi fotsifotsy teo a de nentina teo izy hoe hoentina any amin'ny hôpitaly ony de tapaka lay nofy eto aingana any amin'ny hôpitaly izy to rary io ma ary aratra be mihitsy io raha matoa io a ary tena misy zavatra nanaitra azy tampoka mihitsy de ny vavoniny andora be mihitsy io a i bebe io a jereo tsara omeo amin'ny dokotera ingana dengana raha voavoadona izy raha teo a efa
lehibe de lehibe koa araka ny teniny zay de misaotra ny tompontsika am'izany a iteny amin'ny tompo am'izay ka de misaotra fa efa lasa ny fotoanantsika rehetrarehetra rehefa avetsika manambatra mivavaka ny teny homen'ny tompo antsika androany zay isaotratsika be dehibe zany de misaotra azy fa raha tsy nisy zao confinement zao a tsy hitatsika mihitsy zany hoe lanjan'ny tenin'Andriamanitra tadidio tsara arao tsara mihitsy fa tsy mbola nisy oatra zany hatramin'izay raha nilaza ny tompo zay ihany taditadidiko aloha hoe manao latsakalitsika de nanao latsakalina faly be n'izy miteny izany faly be mihitsy izy mahita azy faly be zany ianao hoe misaotra nareo a fa ianareo manaraka zay lazaiko nahafaly azy ny reny vity zay de nandefa ny anjely am'izay izy hoe naniraka ny anjely rehetrarehetra ho namafa ny aretina rehetrarehetra teto Madagasikara de ninino an'izany tsika de faly izy de nidina tokoa nisan'ny marary teo am'izay izy ny teny hoe mibeba am'izay ary de nibebaka tsika faly be izy nahita ny fibebahana vokatry ny fibebahana de mianidina ny anidina ihany a ny marary de farany teo izy ny teny hoe mba antanio hoe aminamanao avy ahoana hoy Jehova ny amiko zany ny resaka farany teo de varina raha resaka telefônina tonga amiko zany lazaiko anova pahariva ny andro na mivady aman-janako ary miteny hoe ok zay be loatra ianao tsy marary ianao ina moa makarary am'zany zany eny ho an'ny asako hoe raha ohatra ho aro atsika tsy miain'ny feony reny olona reny de ahoana ho Jehova am'izay nampanontany ahy ianareo nefa tsisy fantatrareo mivokany na nydikany de zany vo am'izay fa tonena fotsiny ao an-trano ary pihina mihitsy hoe okzay fa atory fa misaotra an'Andriamanitra fa be dehibe no nahazo tory lalana sy tory hevitra tamin'izany fa zao izy androany a de ilaza aminareo sy Joba fa 20 Joba 28 alohan'ny salamo Joba 28 11 Joba fa 20 ny andininy fa 120 hoy Jehova ho tapena nony a ny lalan-drano mba tsisy mitete ary zay zava miafina hony a dia avoakany ho amin'ny mazava ny zava miafina hony a dia ho avoakany a ho amin'ny mazava fa varinany mieritreritra zany reto fijoroana vavolombelona reto a no anamarinako zany a aminareo misy tsika rehetrarehetra zao a noho ny fiboana de misy olona tena nanaka atao mihitsiny fa tratra ny chômage teknika tsy ny asa ny vady koa izy nahavariana azy zany zavatra tampoka de tsy hitatsony hoe inona no hoaniko hoanina satria na ambony azy izy a ambony tsy fantatro fa de tsy nahazo karama nahavariana inona nataoko dada mandanaingana meona amin'i Jesosy inona no tokony ataoko Jesosy de tamin'ny heriny fotsiny mbola tamin'ny latsinainy tsy fantako latsinainy nasabotsy heriny teo zany anoany de nanonofy zay paster za oly madama no nanonofy a fa na eno zao feo zao ao amin'ny taninao ozy a any an-tsa any ambanivohitra ao a any akaikina inona izy teo Akazondandy
any akazindany io resak'io misy tanymbolonao izy ozy tanytsahanao angadio ao izy ozy fa misy volamena dia hoy zay azy hoe zay mihitsy le nofoko izy ozy e satria mba hoana hoy Jehova ny amiko dia nasehoko azy fa za mahantra tsy manana ady ny hoanina aza ny ofatranonay midangana be ay dia naheny feo izy hoe ao a amin'le taninao io a any atsaha io a misy volamena eo amin'ny sisiny anankiray akavia ndana roanao makany mandana aseseo amin'ny tanany tongotrao dodododododoly dia mivezivezeo anao a dia ianao tsara ny tongotrao fa rehefa misy mangididy zay a dia mijanona dia eo angadiana dia lasa tany izy dia nangady satria mory tambary ray metatra sasany fotsiny dia niakatra ny rano ao an'ity data Jesosy ianao tsy mandainga zinony tamin'iny zany dia tamin'ny teo amin'ny latsinainy talata teo dada 2 metatra sasany mbola tsy hita ihany antanio a Jesosy hoe tena eto ihany tokoa ve le izy Jesosy dia namaly Jesosy hoe eo ihany ka ahoany ty rahany be ty dia sasa manala vitsy zay 2 metatra sasany tanao antanio Jesosy zao ara ho an'izay dia naka olona manana appareil io appareil io a karazana détecteur io mahita hoe ny volamena ato amin'ity a dia afaka zao metatra ary zao ny betsany dia naka an'izay ranga zay aho a 3 millions de francs zay ny ofany ijerevana an'izany eo amin'ny taninao fotsiny a dia 3 millions de francs dia namaly le appareil manao hoe 2 metatra sasany zao ny lanja amin'ny volamenao zay vo courage amin'izay nalefa le olona aingakaingana tokony 2 metatra eo sisa no tsy ho tonga dia io misy papier-sulofane lava be tena ohatrany sura misy fa olona maty ny tao anatiny ozy dia nyvakina fa maimbo be zany tena fatin'olona mihitsy a ile fotaka ao anatiny io kaika fatin'olona maimbo be zany pastera tsy laitra fa nahagaganay dia zao ny olona rehetrarehetra ny tanàna io ony a zay nanana fanadinana tsy isy afa-panadinana ray azy zay nanambady a tsy nisy niteraka na ray azy any fokotany anankiray tena tsy mitombo mihitsy zany fa tian'Andriamanitra nikendaina angamba tsy fantatro fa voavaky ny maimbo be iny a zay ny tampinorona daholo sady nylefa fa na eny lakilosy daholo ny vahoaka atao rehetrarehetra pampampampampampampa tsy hitatsony dia nivoaka ave izy zany feo zany a avy ao anatin'le lavaka feno olona nanodidina anay hatramin'ny pastera ka isan-karazany rehetrarehetra finoana isan-karazany sy ny vahoaka rehetrarehetra hoe io zany nanozona anay teto io no nanoangatra anay teto zay dia rehefa afaka iny pastera fahalybe daholo ny olona tany a nanjara ny vavaka nakany amin'ny FPV madoe nofo ve ozy nahitanareo an'izao eny tompoko dia nidanaka zao hoe mba hivavaka any aminareo fa ayve avitana an'izany ty nofo ty io zany nanangatra anay vo herinandro moa zay lasty dada raha metatra ho sisa akorazo anareo fa aingana fangadio azo la zay konao za tsy teny a olona tena namoy fo zany a ny ofatraminy amina million a tampoka teo tsy nisy ny karama fa zany teny taminy mba tsarovy any dada le resina dia zany
izay miafina aneo izy dia avoakany amin'ny mazava nomeny ianao zany porofony sahady zany ho anareo anala fanadinana tamin'iny herinandro iny fotsiny za dada ozy tena nanofo mihitsy ny hoe anala BPC anao dia misy miteny vazavaza amiko mihitsy izy manao hoe français 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 dre mantra dia tonga tao amiko izy mandahana ho afa Jesosy ane nefa nilazany zany ahoana ho Jehova français ay dia mitenena aminy hoe inona amin'ny français zany Jesosy a dia zao le feo manao hoe compréhension de texte hitanao zany ny zava-miafina aminao mihitsiny a omeny anao sahady na vo tamin'ny fakomiala ary zany mbola tsy mivoaka akory ty teny ty dia ny Jesova rehefa tonga taloha sahady inona nefa zany angamo anareo tsy nanao zany any am-pianarana tsy nanao an'izany zay andre matozy ho amin'ny vazavazanao amin'izany a tsy mianatra zao ara ho aloha ny kely aseoko anao fotsiny a tadidio fa mitadiava prof de français kafa fa milatsinainane zany eno a zao aro a aseoko anao ohatra ho misy texte zao ty zao lava be io texte io a mitantara dia raha fotsiny hoe izy ny anaran'io tantara io ranona izy io ranona io mpanjaka ranona dia naninona hoany dia mitantara be deabe io za nyresaka hoe miompy voaloboka mioty voaloboka ny karama mipioty voaloboka zay tsy mioty voaloboka dia voasazy satria karazana esclave andevo no terena iompy voaloboka ao dia rehefa aveo zay a dia voasazy dododoly a zay manotsy rambona an'izany ohatran'izany zany le texte dia sanao hoe mpanjaka ranona dia naninona naka andevo iompy voaloboka dia naninona voasazy ony a izay tsy miasa tsara hitanao a zany zavatra frazy anakorona anankitelo dia mahavita an'io rehetrarehetrarehetra io a zany natao compréhension des textes ay mandanaingana makany amin'ny prof de français anareo a fa tsy fantatro fa tsy maintsy manao zany ianao fa ny zava-miafina dia ho avoakany aminao a eo aminao mazava teka ho antompontsika amin'izany ny anankiray voandroany za ozy ozy pastera na endreo zao Jesosy anala BPC a inona ny tena mbola tsy haiko dia natory a dia zao nivoaka ozy ozy manao hoe misy tena misy feo mivoaka mivazavaza be misy ozy miteny amiko hoe ino ny cahier d'histoire anao cahier d'histoire anao cahier d'histoire anao dia inona ozy io zany histoire io jerena misy tsy hainao ny eo a io e tadidio a 5 taona lasa zay nisy zanatsika teto nanala baka dia zao ny teniny pastera ozy ozy a za naheno feo tsara mihitsy hoe nasiako nanao izy hoe inona Jesosy ny mahatera tena tokony mbola anaovako révision tsara dia naheno feo amin'ny alina ozy ozy manao hoe ny malagasinao tezitra be tamiko ira namana io ory pastera zany ozy ka mibata 16-17 indraindray raha 18 amin'ny malagasy sao dia mba devoly za amin'ny teny zany matin'izay teninao zay ianao a dakanao mihitsy ny vavan'i Jesosy hoverinao devoly miteny aminao io
tsy mino n'izany a voaka mibaka tsy afaka izy jerena ny noty 0 le malagasy tsy mpahazo an'izany mihitsy adada tsy tena nahasosotra any zany ozy ozy mba jerenao a ny fanontaniana mipetraka teo a teny tandroy ny fomba fanontany fotsiny aloha de efa teny tandroy de efa tsy azoko lazainy aminao am'izay momba ny famadihany no marary ny anaran'ny lambapaty no fomba famanginy ataovy amin'ny teny tandroy de danaka fotsiny azy de nateriko mifo hitanao zany ary amin'ny sisa pastera ozy fona amin'ny tompo amin'izay efanaraka azy de efa miteny ianao azay io histoire io a atao zay momba ny mpianatra zay momba ny asa ty indray momba mivady za ozy dada na nofy a ozy zao zavatra zao zay tena nahavariana mihitsy zao zavatra hitako zao inona ny zavatra hitanao za ozy ozy a na nofy hoe niaraka tamin'ny tovolahy de niarak'izay de niarak'izay de ola mifankaty zay eritreritra anao atao mariazy zay rehefa aveo aho ozy ozy a dia inona ny zavatra hitako ozy ianao zavatra hitako ozy a de hoe tsy maintsy miova toepo sy toetranao ianao zay le teny azoko toepo sy ny toetranao ianao fa ho tsy vanina ny tokantranonao ianao zany ho a masika be a ianao zany tena kizitimbelona be a marary fo tontolo ny andro anao izy iny niaraka taminao iny izy indray jerijery anao iny maninona tsy nanaraka azy tsy laiko anao zany ary to manimanitra fa inona ny nataonao izay toeponao sy toetsaitranao izay manaratsy lehilahy zay manaratsy ny sipanao io no a zany hoe tsy mahatoky azy isory zany alao zany de nakateny izy tamin'izay ny hoe nanofy aho ozy ozy ividy akanjo mariazy zay le mariazy zay a ohatrinona ho ny vidin'le akanjo mariazy 4,500,000 de zay hoe tsy manana zany a fa ataovy 1,000,000 avansiny avance le 4,500,000 avance de ny hoe ataovy 1,000,000 indray a lay avance de jerenao zany a raha tianao ny anambady de 4,500,000 moa inona ndikany ira 450 de jereo ny ira 450 avance zay nisy avance am'le akanjo mariazy Jesosy Kristy be fiantra mba jereo zay very aminota de ny faharoa ianao mpiandry tsara raisinao zahay very toy ny ondry de ny fahatelo fombanay ny tia ratsy mba hovay ovaovao no fonay zay ratsy ataonao zany ny toetranao hovaina no fonao ratsy avasa zadino ny taken'Andriamanitra aminao zany raha anambady aneo ianao de miova ny toetranao masika ratsy kizitimbelona marary fo mihitsy ianao a isak'izay mijerijery olo-kafa io lehilahy io ovay zay avance io a rehefa tsy anao zany ianao a de very tsy hitanao io lehilahy io fa ianao nangataka hoe ataovy 1,000,000 de ira firy fahafiry indray zay fa zato indray zay a ny andin'ny fahatelo hoe mafy zery Jesosy mafy nefa zakanao a ny fitiavanao anay ny oretanao zao a menatra Jesosy raha dino Kalvaria mengavy anao izy ifona
mifona aloha dia mibebaka amin'i jesosy mihitsiny zay vao omeny jesosy anao ivadinao io fa raha tsy zany io a avansa ihany a dia efa avansa koa amiteny aminao hoe aza manambady fa jesosy mihitsy no nyteny hoe ny vehivavy kizitim-belona izy tsy nyteny lehilahy mihitsiny a ny vehivavy kizitim-belona sy masika ozy tenendro tsy hanambady dian'izao a fa manimba tokantranon'olona zay tompoko efa voadraza daholo zay a momba ny asa momba ny fianarana momba ny vady ina sisany tsy voalaza sisa mandana am'izay ndana mifaly araka ny teny jesosy hoe ho tapenana azy ozy na dia ny lalandrazy lalandrano mba tsy hisy tete infiltration zany ny zava-miafina rehetra dia avoakany ho an'ny mazava fifaliana lehibe ho atsika ane zany hoe tsisy tanan'andriamanitra mihitsy mitsotra tahaka an'izany hoe avizany zanako zany a mombanao aho a ary aza matahotra namerikerika foana fa eto a taritanana anao tsika rehetrarehetra zany androany dia mamaky dododolo ndrana na problema momba ny tokantrano na problema momba ny asa na problema momba ny fianarana na problema anankiray momba ny fahasalamana tiany tsy voalazako teo vehivavy anankiray efa tany aminao mpitaly telo volana tsy sitrana nentina nametrahan-tanana tao ambony tao nisotra ny rano jesosy voky rano fotsiny a zay ny filazany tsy manam-pinoana kongamby izy voky rano fotsiny a topasanareo rano fotsiny a tsy sitrana marara daholo hatrany atapony topoka hatrany ampaladia hay jesosy koa zany tsy nahavita azy aminao ndao aroahy jesosy eo nda mivavaka jesosy tena tsy mahavita azy tokoa ve ianao dia fona jesosy raha ohatra ka nampalairo anao ny zavatra nataoko fa mba mitenena jesosy a dia naheny feo aho ozy alina hoe ity comprimé kely ty no vidinao any amin'ny pharmacie rapitso tsy tadidiko nazara tsy natadidy azy satria mbola tsy fandreko mihitsy le comprimé kely zay dia io ve hoe afa tao anatin'ny fanafodiny menina hôpitaly anao ary tamin'ny dokotera an-tsabo anao fa taovy io comprimé io fa voaninana an'izy fakomaly ane zany e niorakoraka be ozy anaty telefona fa voaninana ndre mandeha fotsiny adada dia ny sava-dododolo ny aretina ndoko rehetra tehaka ho antompotsika sotra jesosy misotra tsika rehetrarehetrarehetra zany raha mitady an'izay lalan'ny tompo zay a dia manao ny salamo 32:8 aza dininao a zany rehetrarehetra zany salamo 32:8 taovy tsy enjery foana rehefa mandeha ny an-dalana eny ianareo salamo 32:8 rehefa lazaiko anareo foana salamo 2:30 ny 9 anome sainanao sy ampianatra anao zay lalakaleanao aho avereny hoe anome sainanao sy ampianatra anao zay lalakaleanao raha mpianatra zany mahasaina amin'andriamanitra zany a fa lazaiko anao tsy fantako monareo rakizy mbola tsy eto moa fa raha tsy diso atanora zandrana zay tapotra nomeny jesosy azy daholy ny épreuve rehetrarehetrarehetrarehetra tany amin'ny baka ny valiny baka tsy afaka izy fa nahoana ny azakazaka ny amin'ny daholo ny jury rehetrarehetra hoe tsy mbola nisy olona mihitsy nampianatra teto ambonin'ny tany ka nahazo 18/20 amin'ny moyenne zany 18/20 amin'ny moyenne tsy mbola nisy n'izany teto ambonin'ny tany fa nahita sujet ianao a matoa nahazo an'io dia tsy afaka dia nitomany izy dia ozy izy mantsy azy amin'ny sisy ianao rehefa lazain'i jesosy ianao a zavatra ho avy ny tsasany ihany atao zay
dia ny mahagaga tokoa dia ny sasany ihany tokoa no nataony amin'ny afaka heritaonany iny dia 12 sur 20 sisa 12 de dogozy amin'izay miprofet hitany lahy zao lava tsy nahita sujet tsony efa any amin'ny université zany fa tena vitany hatramin'ny master rehetrarehetrarehetra zay misy eny fa zany voninahitra lehibe avy ho an' Jesosy zany anome saina anao raha na iny fianarana na iny vady hoe mety io na tsy mety io na izy io na hoe irikomorianina miandry bozaka manahitra ry fa lazaiko anao fa zay nanaraka an'izany eny fanototondry amiko obro fa taty oriny izy tompoko vao nafantatra avy any an-dafy tamin'izay fotoana zay tamin'ny mbola niaraka tamin'ny Justine io izy nitsena eo amin'ilay vao mivoaka eo dia izy amanja paster anganangananganangananga hay le bandy komoriana iny kaika mpiasan'ny ambasady any Amerika dia nanaika aka izy ane zao e miantso amin'ny telefona izy any Amerika efa miteraka telo izy tsika mitendry zao ampiasan'ny ambasady any Amerika nefa io any lazaina hoe poa tsy mila anio oy e ohatra ny gidro zofaly tsy takatra ny saitsika zay lalana zay momba ny vady tena sisany tsy voalazako momba ny aretina andana mitiraka amin'i Jesosy fa ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa an'olo-tsainanao izy anome sainanao dia ampianatra anao ny lalaka leny voninahitra ho an'Andriamanitra rery any taikitsika misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy manoloana izany rehetrarehetra zany dia no ny hira isika fa 9 zay raha tsy diso ao amin'ny firana fanampiny mbatatanina raiko zato lalanjanakao ny mifidy dia tsy haiko maniry indrindranao hitanao ny ady saiko mitambesatra ho andoha zany tsika ny maraina toa ela vo ivoa modiso no safidy raha mandrosika makao sady lalana no finediko dia tsy lay voasorotrao tanterao ny faniriko ry tompo tena tia fa ty zavatra iriko ny masina amikodoria andiny voalohany sy faharoa tsangatsika rehetra
iriko asinako vavaka isika misaotra jesosy dia misaotra jesosy dia misaotra tsapana izao a fa nandritra ny fotoana fioboana rehetrarehetra io dia tena mivaingana mihitsy ny fitiavanao anay tsapanay fa tena teo akaikinay fony ianao tsy nanadino mihitsy ianao na dia nanadino anao ary zay tena niaro anay fony ianao na dia tsy hitany masonay ary zany tena naniraka ny anjelinao no nitobo manodidina anay be ny sitrana misaotra jesosy be nahazo lalana sy torohevitra aveny aminao a misaotra jesosy ary zao ianao a dia ilaza fa vita tanteraka amin'izay a fa dia ny maizina ara dia hitondranao ny mazava anazavanao ny sainay mba hatakaranay izay tena sitrako ny fonao tokoa ho lasa amin'izay ny maizina rehetra fa ho fantatra tokoa ny tena sitraponao ao ny mpiasa ho toroanao hevitra ao mpianatra meno saina ho vita somatsara ny fanadinana na mena saina ireo amin'ny ireo sakafo hohaniny avy any aminao daholo zany jesosy meno saina amin'ny zavatra tokony na ny lesona tokony mbola esany tsara ianarany tsara na ho averimberina tsara mahavarina ny fitiavanao jesosy ny aretina rehetrarehetra dia homenao daholo izao ny fomba anasitranana an'io falan'izay jesosy amin'izany mba tsy mpivadivady foana ary dia nilaza mihitsy ianao hoe tandremo ny toetranao raha tiana mbady an'io ianao misaotra jesosy mahafala ny fonay zany teneny daholo arany olona rehetra meosaina daholo ariny olona rehetra aveny aminao mba ho resy lahatra jesosy ho resy lahatra fa marina ny teninao mahery ny teninao tsy maintsy tanteraka ny teninao a mba hatonga sainanay a fa jesosy mihitsy kaikano mitrotro ny fiainanay aty an-tany tahazo vokatra amin'ny fiainanay aty an-trano na inona taonay vavaka ary zay zao jesosy vavaka tsotsotra ihany mangataka aminao a fa matoa reto olonay reto tonga miazakazaka mihitsy ato amin'ity toerana ity te aona aminao dia te hivavaka te hiresaka tsapanay fiangonana mihitsy ato amin'ny FPVM zany jesosy fa teny eo anilanay ianao tonga avy amin'izay ranao jesosy eny amin'ny W tsirairay avy any ambony rehetrarehetra any ka hatrany ambany misaotra jesosy fantatro nefa miaino afony ianao ary fantatro ny olona fa tena marina fa eo anilany tokoa ianao iarao ny anjely anoratra zao vavaka zao jesosy fa misy zavatra maizinao aminay ao a tsy hitanay izay fanazavana an'izany tsy hitanay izay mpampianatra an'izany tsy hitanay izay mpanoronlalana anay amin'izany fa misy zavatra maizina amin'ny fiainanay ao na misy aretina tsy mety sitrana amin'ny aretina tenanay ao tsy fantatra izany fa mangataka jesosy hamarino ny teninao androany ny maizina rehetra ho ataonao mazava faly an'izay jesosy amin'izany vavaka aminao a raha ny mpanomponao bitsibitsika kory aza jesosy bitsibitsika tsy mety raha tsy mitanila atao tsy fantatra ny vady aman-tsanaka izany raha hainay tany an-trano kotsetiny eto anatrehanao tanterao ny teninao hoe inona ny tianao ary a hataoko aminao ray minitra jesosy ianao ny vavakay
misaotra jesosy zay ny fonay naboraka taminao jesosy tsy vitanay tsony fa hainao ny zavatra rehetra hiakatra ny an-danitra zao dia zao nao jesosy miaraka amin'ny boky ny fiainanay misy zany vavaka zany ianao no niteny fa n'olo-tsaina ny olona rehetrarehetra tolorosaina amin'izay ara jesosy mba hiada-pinaritra amin'izay te Madagasikara ity mba ho lasa amin'izay ny coronavirus rehetra zay fa miapotika miaolevona ary tsy verimberina intsony zany fa nitananao mahery analan'ny aizina rehetrarehetra eto amin'ny tany sy ny firenena ny anaranao jesosy no angatana izany vavaka rehetrarehetra zany rainay izay ny an-danitra ho masinanay ny anaranao tonga ny fanjakanao atao any sitrakonao ety an-tany takany ny an-danitra meonay an'io ny hanina sahaza ao anay ary mamelà ny elokay tahaka ny namelàna izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapana fa manafanay maratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raisonitsodrano ho Jehova tompony maro aminao zaho ny Jehova Andriamanitra ao nitarika anao sy nanongotra anao teo am-pelatana ny Farao tany Egypta sandroko masina natanteraka izany mba ho fantatra ao fa izaho ny Jehova Andriamanitra zaho koa ny nanome mofany any anefitra zaho koa ny nanome ny rano any anefitra zay nirinao nomeko anao daholo dia aza matahotra zaho rehefa tiany hatramin'ny farany misaotra jesosy jesosy zokonao malalanao mpiara-mivavaka aminao tsy mahafoy anao fa io anilanao io no miteny aminao tenina lokony vavako a tsy miverina raha tsy efa nahavita soa avy any aminao fa izaho mbola hivavaka ho anao a mba tsy ho levona ny folonao misaotra jesosy anao ny dera anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen iny raiko mba valio zao fivavako izao ejery ka mba valio izao basasa ny ranao soa dia ho izaho ry mpambo miainoa ny mpanomponao misaotra jesosy teka mahafantompitsika misaotra jesosy misaotra voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina Jehova tompony maro endrika voninahitany rehetra maheriza tompoko ny amin'ny herin'ny androany dia mahazo miditra amin'izay ihany mpano batisa ka ny amin'ny fito ihany no batisa ho anjaza zay tompoko